Manotra ny araba tompolasy tompoko vavy ary faly miarabantsika rehetra amin'izao aliny sabotsy izao zohy teny manokana izay efa nandrasantsika rehetra amin'izao alina izao anasana ny vahiny telo mianada zay tsy vaovao amin'ny malagasy intsony satria isany mitana toerana sy andraikitra ary isany nanomboka ny etsika zay misy am'izao fotoana izao etsika fitakina ny jiro sy rano ny voatra tsikelikely ny ataontsika hoe teboka notakiny ny vahoaka malagasy niaraka tamin'izy ireo karazany hoe nanomboka izy ireo ary manamafy ao anatiny atra ho aiza ny fiafarany ho resantsika zany amin'ity alina ity fa aloha atolotro ny olona rehetra eto amin'ny plateau amin'izao alina izao ny vahintsika aloha Ramatoa Clémence Rarinirina mpanolotsain'ny tanàna tsy manaiky lembenana eo ihany koa Andriamatoa Rakotoarisoa Alban fantatry ny rehetra hoe baba izy ihany koa dia mpanolotsain'ny tanàna tsy manaiky lembenana Lili Rafarara isan'ny mpanolotsain'ny tanàna tsy manaiky lembenana ary misy ihany koa namana mpanao gazety Michel Nomenjanahary mpanao gazety ny ICM radio télévision tonga soa ianareo rehetra eto amin'ny plateau ny fahitalavitra Dreamin eny ary sady ametraka fanontaniana voalohany avy hatrany eo koa namana mpanao gazety mino fa maro ny fanontaniana manitikitika ny olom-pirenena rehetra any an-trano any amin'izao alina izao ny zava-misy aloha tamin'ity androany ity ry izy efatra mianada dia ny fitrangany ny etsika fandaminana isaky ny fokotany izay milaza fa tsy mila krizy intsony tsy mila korotana intsony ny firenena satria matsapy ireo andihana olona maro samihafa tena nivo fokotany tsirairay ireo fa misy fandaminana manokana mihitsy mora ny fanadidinana atao tamin'ity androany ity mandeha tsy roapolo dia misy mitarika sy ny sisa ao anatin'izy karazana efa mandeha ny famonoana afo an'le tolona natomboka ireo telo menada amin'izao fotoana izao resaka avetrany angamba ny izay fampitanina izay ary nanjy miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau miaraba Michel marina tokoa farany zavatra hitantsika androany teto Antananarivo renivohitra sy tamin'ny faritra vitsivitsy dia nisy tokoa izay resahanao teo fandaminana isaky ny fokotany izay ny amin'izay hoe etsika ho famonoana afo ho famonoana ny etsika izay resahana atao mazava lasa etsy-bahoaka ankehitriny mitaky ny fialany ny mpitondra sy ireo mpiaradia amin'ny rehetra amin'izao fotoana izao zay aloha dia gaga talanjona satria mahita isika ary ny sary manaporofony zany avela malalaka ny fomba ny fitondrana maneho hevitra etsika any amin'ny fokotany ozy tsika dia indrana kely amin'ny publication ny Paul Bera Rasimanana na Irosy androany hoe misy ny fizarazarana vola fanontaniana no apetraka mikasika an'izany rehetrarehetra zany ve hoe zany no entina amonoana ilay etsika izay araka ny resahako teo tena hoe ny vahoaka mihitsy no mijoro ao anatin'izany rehetra izany malahelo izay ny tena koa satria io zao hitantsika ny zandary ny sary maneho an'izany manaraka ny mpanao fihetsiketsehana tsy misy herisetra mandamina fa maninona rehefa miavaty aminay ireo vahoaka malagasy manalikisa marobe efa manodidina ny mihoatra amin'izany azy ankehitriny mitaky an'ilay hoe voalohany aloha ilay zo iteny moa ny anaran'ny fandaharanao ary nanja zo fototra dia ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana amin'ny teny kanefa dia sakanana daroana ampiarana herisetra vonoana mihitsy ao anatin'izany dia tsika vahoaka malagasy no hitodianay amin'izao fotoana izao hoe rary ny ve raha ireny sary raha manao fampitahany tsika raha ny omaly fotsiny ohatra ny hitantsika raha ny nandehananay teny be sarety tena hoe napopoaka amin'ny basy nararadraraka ny lacrymogène dia eto isika androany tsy mahita an'izany rehefa ny pomba amin'ny fitondrana no manao etsika ka manoloana an'izany indrindra dia antso avy hatrany no atao amin'ny vahoaka malagasy voalohany indrindra hoe rary ny ve izao zava-mitranga izao rary ny ve raha toaka izahay tsy zahay rery fa marobe zay ihany GNZ ny influenceur ny syndicat ny mpanakanto marobe izay mitaky
ny andeha ataontsika hoe niara-drariny eto amin'ny firenena raha tsorona zany dia zay namehezako azy a dia anaovana an'izay herisetra zay a fa ireo mpomba amin'ny fitondrana kosa avela malalaka avela mitabataba mba entina iarovana seza satria tena zay mihitsy le izy a ampiasaina le vahoaka izay andeha ataontsika hoe tsy matakatra ve andeha ataontsika hoe voaraviravizana vola ve ao anatin'izay a entina hitazonana an'izany seza izany miarabantsika rehetra zay moa voanazo fitenenana anapiako zay fanontaniany ary-nyanja zay ry izy telo menada manahoana zany ny resaka fivondronana eo aminareo mpitarika ny etsika tsy manaiky lembenana fikambanany mpianatra fikambanana firaisamonim-pirenena ny mpanao gazety miady an'le hoe aleo alalaka ny fahalalana ite ny fahalalana any hevitra misy ve ny teboka iraisanareo ary zany am'le hoe fanaovana ny tolona mety hoe tsy olaza antsika eto ny resaka hoe paikady fa le hoe zavatra ifampiresahanareo any ambadika any a sa hoe samy manany lohany fahiny akanja vo miray miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraky ty fandarana manokana ity a miaraba manokana nareo mirahala fa teny ampivezivezena teny de zao vao tena mifanatry tava isika ity zavatra ty aloha de tsy misy hoe etsikizana tolon'iza na olana iza manokana ary naverina ombenimbeny hoe tsy olan'olona anankitelo ange ny olany fa olany madagasikara manontolo ary naninona moa ny lasa voatonona manokana zay telo mianada satria apaitsatantara vetivety kely fotsiny aho hoe ny 20 septembre ange ka tsy nisy herisetra natao tsy nisy na inona na inona fa andao anao etsika fanairantsika satria mpanolo-tsainy tanàna am-perinasy izay vao fidim-bahoaka zay de tsara hotsindrina 20 septembre ozy izay telo mianada hoe andoatsika anatona ny rafitra zay miahatsika de ny anteny merandoolona andoatsika anatona de hitondrotsika zavatra symbolika de mitondra n'lay bidon zay mitondra n'lay jirona koa zay entina anehoana fa ny fitaraina ny malagasy rehetra de zao mijaly rano mitsary tsiro tonge ny teboka ny angatsika raha tsaronareo fa rehefa nametraka izahay hoe miandry ary ny tompony andraikitra ny herin'io zany hoe ny 20 septembre de namaly miantso aikay tsy olan'olona telo fa olan'ny madagasikara ilay zavatra ary tsy nijanona tsony tamin'ilay jiro sy rano fa atramo sosialy rehetra de teo nanomboka teo zany de te hiteny anareo ao hoe isika rehetra zao no tompony ilay tolona zany nandeha daholo ny tanora izay sorana be deabe o ary o tanora tena nijoro a ny génération Z ny influenceur rehetra zay tena masarika tanora marobe a ny mpanakanto a tena tsy misy azo atao ambanjavatra ary ianareo mpanao gazety zay niara-ny herisetrany e reny namana mpanao gazety simba fitaovana sy ny sisy reny a de hoy a hoe tena hitambarantsika efa miditra antsihatra daholo hatramin'ny syndicat miditra antsihatra hatramin'ny iza syndicat mpiasany doana zay verika hoe zavatra goavana be ho an'ny firenena zany a ilazana fa tolondrehetrarehetra le izy ny sartination de zao zarazara ao anjakana satria everina fa rehefa ampiedina ny mpitarika rehefa alefa ny fampisarazarana de amaivana le tolona satria eo indrindra ny tiako teneny arinanja hoe izahay manokana de tena misokatra am'rehetrarehetra ary efa mifandray aminay avokoa zay zany le fionana en présentiel la physique mety hoe tsy ho hita fa any ambadika tena fampiresaka izahay ary raha mandinika anareo a ny afatra rehetra na mivoaka avy aty aminay telo mianada na mivoaka amin'ireo rafitra samihafa reo de tsisy mifanipaka na ray aza fa mitovy izay no midika hoe foray saina iray no entina miatrika an'io a fa fomba fiady moa iny andao zarazaraina amin'izay maivana satria mafy be ny miaiky hoe na nympomba ny fitondrana azy de ohatry manomboka mikomikombava raha tsy iteny aho hoe so de misy efa tsy eto itsony a de reny zany marikilazana hoe tena miamafy le tolona fa tsy arak'ilay sartination hoe asiana herim-pamoretana de rehefa mitsoaka le tanora de hoe maty momboka na miamalemy le izy eo amin'le tontolo politika isan'ny mampanahy am'izao fotoana zao verena kely le etsika teo hoe miezaka mamono afo ary nisy vavolombelona nahita nyresaka taminay mpanao gazety fa misy mihitsy ny fizarana vola manodidididina ny 400 ariary isan'olona tamin'ity androany ity zany hoe motive amina vola zany aloha ny reo olona atao mijoro miaro ny fitondrana sy ny ezahana mamono afo amin'izao fotoana zao reo eo amin'izay izy telo menadany tiako metrahana fanontaniana hoe ahoana ny ifehezantsika an'le hoe misy reo andian'olona mamono afo sy ny anoizantsika ihany ko an'lay tolona zany ao anatin'izay rehetra izay isan'ny mahaliana ny olona zany tsy zay hoe so de sanatria sy fifandonina ny samy malagasy a rehefa tena raikitra ny hafanam-po eny rehetrarehetra eny tsy maintsy ifampivazavaza eny mantsy hoe ohatr'zao ifampa ina moa ny anaran'ity ifampiantsy eny a eo amin'izay zany zao le izy a
anahoana zany no toyany anapiko an'izay fanontaniany ary-nianjy zay a raha ny omaly manokana dia nisy an'ity fampizarana gote ny akanjy ity nisy mpanao politika nampiakapion le hoe sambany a nahitan'izao zavatra misy zao hoe ity akanjy amin'ny fampizara sakafo indray fa tsy lasa tolona dia lasa sakafo fampizarana le izy fa tsy tolona no atao sotra tompoko miaraba atsika eto amin'ny plateau a dia miaraba ny mpijery a any atokantrano a rehetrany a eto Antananarivo a Madagasikara ary ny malagasy rehetra maneran-tany maro dia maro ny resaka efa nandeha teo a maro ny fanontaniana efa napetrakareo fa ilay any arinanja teo ngamba no raisiko voalohany ilay hoe mahakasika ny etsakilany ilay hoe misy ayahana fizaram-bola izay entina any an-tanana moa zany anaovana tolona mifanohitra amin'ilay tolona etsy-bahoaka fitakina ny aradrariny a sy ny zofototra ka raha izaho manokana angamba tsy te hamaly an'izay za koa tsy manana pirofo eto ampelantanako a fa feo ny mandeha kanefa io tsao io rehefa miverimberina dia indraindray marina ihany ka angamba tsy handany fotoana amin'iny ary raha nieritreritro tsy haiko izy mirahavavy fa za tsy handany fotoana any amin'ny ny any ankilany zany satria raha malala araka ny teny Michel teo a sanatr'izany sika ho tonga amin'ny ady an-trano na ny fifandrafiana na ny fifamonoana dia lozan'izay ny avin'ny fanafitohinana fa ny vahoaka moa zany rehefa sorena ary rehefa tezitra dia ny vavahana sy ny irariana dia engany mba tsy ho tonga amin'izay fifamonoana samy malagasy zay efa tiamiko moa zany ny fitenenana dia iverenako kely satria efa maro dia maro ny zavatra fampiresanareo teo dia mety misy efa voaresaka kanefa mba hitondrako ihany koa ny fomba fijery zany avy aty amiko mpanolotsy anany tanàna izahay a telo menadaraka nefa voaresaka teo a mpanolotsy anany tanàna commune Antananarivo renivohitra araka ny teny Lilira faralahy teo a dia asa mampanolotsy anany tanàna eto Antananarivo renivohitra izay voafaritra ny lalam-panorenana no nandehananay a teny amin'ny anteny Merandolona izay mia ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana na ny CTT iverinay zany fa ara-dalàna no natongavanay teny izay nolazaina moa fa dia hoe nandika zone rouge no lazaina fa hoe niditra anterisetra tao anatina lapam-panjakana dia nitoriana nay telo menada zay sy Clémence moa ny voasambotra ny ampitsoniny iverinay ihany koa fa aradrariny ny natongavanay teny satria zahay any raha araka ny telili teo nitondra lay bidon jaune izay manamarika ny fahatapahany rano ary nitondra ny jirona koa izay manamarika ny fahatapahany jiro dia iverinay fa isika rehetra angamba miara-mahita fa misy olana amin'ny lafiny jiro sy rano eto Antananarivo renivohitra ary ny maharadrariny ilay fitakinay dia nanana ihany koa izahay pirofo mivaingana sapahitanana feo nataona mpanao gazety anankiray izay lasa minisitra izy taty aoriana ary loolona amperinasy amin'izao tsika miteny izao ka izay lafiny anankiroa zay zany hoe iverinay fa aradrariny sy ara-dalàna ny fijoroanay teny kanefa ny vokany ny setriny dia fisamborana ary saika ny fara tamina fanagadrana io zany tiana ho tenenina manao hoe naray maso ara-pitsarana izay sy Clémence taoriana zay nandritry ny 12 andro no tapenam-bavy izahay tsy navelany teny izahay ary tao anatin'izay dia tapitra ny 3 septambra zay fotoana fitsara ny fanaraha-maso ara-pitsarana teo izay vao nanomboka ny teny araka ny teny arinanja teo dia hoe ilay fitakina nataonay zany olany jiro sy ny rano dia nivoatra be ilay fitakina aika io vahoaka io efa tezitra efa feno ny kapoaka dia nirefitra le 25 septambra manerana ny Madagasikara ary ity teny ity dia tsy nivoaka avy aty aminay telo menada ny nitakinay dia nijanona teo aminay jiro sy ny rano fa nivoaka manerana ny nosy lay fitakina fametraha-pelany Andry Rajoelina fametraha-pelany Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika ny Madagasikara tsy avy aty aminay zany izay teny izay no nivoaka fa avy any amin'ny vahoaka rehetra ianareo mpanao gazety ngamba isika malagasy rehetra manaraka ity fandarany ity vavolombelona mahafantatra an'izany jiro sy rano no nitakinay ao Antananarivo renivohitra fa niainga avy any amin'ny vahoaka le hoe miala Andry Rajoelina ka aminay telo menada iverinay fa iarinanja moa teo ny teny hoe tsy mila krizy tsony ary tsy mila korotana intsony ny vahoaka malagasy anisan'izany eto Antananarivo ary ny eto Antananarivo fa ny teniko zany androany dia zao efa tao anatin'ny fitotoana isika no tao anaty krizy efa tao anatin'ny fitotoana isika no ao anaty korotana ka androany ve ianao vao miteny hoe tsy mila krizy tsony ary tsy mila korotana farany angamba sao dia lava loatra fandraisam-pitenenako tsy fanonganam-panjakana no ataonay
averiko mazava tsara tsy fanonganam-panjakana no ataonay ezaka izahay a tsy ho tonga amin'izany fa ny fangatana fametram-pialana andriamato andrajoelona no takiny vahoaka ary lasa niombonanay lay izy ny angatanay zany de mametraka fialana démission andriamato andrajoelona mba tsy siny krizy ary tsy siny korotana ny amin'ny alalan'izay a de voafaritra ny lampanorenana rehefa mametra-pialana izy a na amin'ny alalan'ny haute cour constitutionnelle ny fitsarana avy mboa lampanorenana de manao sonia de zay zavatra zay satria lay etsy-bahoaka ary zay ihany ny verinay lalana ampilamina ny eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny telo mianadazana de faranako ty fandraisam-pitenenako voaloha ty de hoe tsy misy fifanarahana azo atao ary tsy misy fifampiresahana azo atao a fa izay ny fipetra voalohany takin'ny vahoaka takin'ny maro anisa de hoe angatana ny fametra-pelany andriamato andrajoelona sy ny forongony a zay namitaka ny vahoaka malagasy a zay namadika tanindrazana atrany amin'ny hetsika fotsy iverena koa zay hoe fametra-pelany zay rehefa aveo vetivety fotsy namana Michel Romenjanary hoe amin'izao fotoana zao zany aloha ny zavatra hita de ray andro ihany a rehefa nidina raha rodorodo be le avy any Ameritsa tosika sy ny any reny ny tarita le be ny tanàna anankiray zay amin'izao fotoana zao moa mbola mametra-panontaniana koa ny olo rehetra hoe iza marina ny ao ambadiky ny be ny tanàna iny nanareo telo reo ary de mbola misy mametraka ayaho amin'izao fotoana zao na tsy haiko le communication na guerre de communication mandeha hoe misy olona mpandraraha lehibe ao ambadika reo zay tena manosika anareo a manao an'izao hetsika rehetrarehetra zao a tsy tononika eto ny anara fa be dehibe nefa maheno an'izay zavatra zay ny zavatra tiako resahana hoe izy ty ve isy organisation hitambarana fa am'izao mantsy ohatry ny hita ohatrany hoe misaratsara ko hoe manao ny GNZ aty de manao nareo aty amin'le hoe komity mpandrindra ny tolona nametraka toerana maro samihafa zao nareo omaly a jerenay reny toeran'ireny to tsy tany akory indray ny ainga fa lasa taty amin'ny toerana hafa indray so de risque zay afa lasa mampiena hery an'le tolona zay efa be dehibe ny nanaraka anareo atram'izay le 5 septembre zay resiko angambany zay valiteny zay a io moa ohatra ny tolona rehetra zay nisy teto amin'ny firenena angambany ny tolona aloha tsy vita ray andro zay kosa aloha angamba ny raha tsika nahita ny tantara nisy teto amin'ny firenena fa mila faharetana zany zay zavatra zay ary zay indrindra no mitodiana amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe misy tokoa ireo tsy hay hoe aprisiana imenimenina sa tena menimenina fa aoka isika ho tonga saina ny amin'ny zava-misy hoe tao anatin'ny fitotoana araka andresahan'ny baba inona no nisy teto amin'ity firenena ity a fampahantrana no nisy teto a lainga no nafafy teto a tany totofana zany no nisy teto a angalarina ny tanin'ny vahoaka kolikoly manara-penitra no misy teto a very asa very no nisy teto a fiakaran'ny vidim-piainana tsy nisy toy izany no nisy teto ary zay no antony iterenan'ny baba teo hoe nenay niainga tamin'ny etsika fitakiana jiso rano fotsiny ihany fa nivoatra le fitakiana taty orena hoe miala andrajoelona sy ny forongony satria mahatsapan'izay fampahantrana izay zany a ny vahoaka ka iverenako le teo hoe ny tolona tsy vita vetivety mila fandaminana mila organisation a mila paikady a marina zany ary zahay amin'izao fotoana zao dia misokatra amin'ny hery rehetra amin'ireo rehetra tsy voatery hery velona fotsiny fa ireo rehetra izay mahatsapa fa tsy rary ny tsony ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy a amin'izao fotoana zao raisiko ny fana Maria Michel teo hoe lasa misy fizarana sakafo sy ny sisa ohatrany tsy fahity zany kanefa ny andeha ataontsika hoe raha zahay manokana angambany a misy manohana amin'izay everina fa azo mientina mety hoe tsy afaka midiny izy ohatra satria efa betona izy de nefa nisy te tolona de ary amin'ny alalany fanohanana tahaka ireny no entiny a mba anohanana an'ilay mpitolona eny akanja aminay kosa angambany a raisina daholo zay rehetrarehetra vonina hifanohana ao anatin'izay fa mbola tsy fahita koa nefa raha tolona koa ny resahana ny hoe reo misy tonga de tanora mihitsy no miara-mijoro mety hoe fa nisy foana ny mpianatra ny grevy a fa hoe andiana tanora marobe a le salatona amin'io tena afaka jerentsika tsara hoe manahoana salatona le tanora mijoro a mbola tsy hita fitiava-tanindrazana zay le tiako tenena hoe fitiava-tanindrazana mipotra avy amin'ny tena hoe avy any amin'ny tanora mihitsy ny aviny zany satria tamin'ny voalohany nieritreritra hoe de tena matory ve reto vahoaka malagasy reto ay tsy matory fa zay le hoe ny mipoka le izy rehefa tsy be dehibe ny tsirariny de ao anatin'izay ihany koa zao misy sika mahita
mpanakanto tena tonga de hoe miteny daholo mpanakanto ny influenceur ny olona tsy nieritreretinao hiteny am'izao lasa miteny daholo mahita le zavatra tsy rariny ka zany rehetrarehetra zany a dia manome hery an'ilay tolona izay misy ankehitriny ary resanina manalilira farala teo le resaka hoe syndicat efa manomboka izy io efa fahita teto amin'ny firenena zany hoe mihetsika ny syndicat de mikatso ny raharaha-panjakana de efa misantatra azy zao io ny ao anivon'ny sampandrarany fahatseranana izay azadonoana fa mitarika le filohan'ny sampandrarana fahatseranana de mitarika ihany koa filohan'ny solidarité syndicale na ny valabe syndical eto Madagasikara de mitatra le izy ka ny tiana ho tenenina de hoe tokony matoky isika vahoaka zay reto tsy adala olombo fidy izahay napetraka reo zay ary nametrahanareo fitokisana tsy adala izahay fa tena hoe miaino ary tena miady miroso makany amin'izay hoe fitakitsika iombonana izao zavatra irahanay miaraka amin'ny GNZ miaraka amin'ny mpanakanto miaraka amin'ny syndicat miaraka amin'ny influenceur miaraka amin'ireo rafitra fikambanana maro samihafa izay efa manamafy manatevondaranay amin'izao fotoana izao fa io hitantsika tsy hoely io avy lao aloha ny ao amin'ny mpomba fitondrana anao araka ny tenenao teo raisiko a misy fizarana vola sy ny sisa zany anay de efa manaprofo na manayarinanja na mana Michel fa efa tsy tiany ny vahoaka tsony izy manaprofo zany fa efa tsy tiany ny vahoaka tsony izy a dikan'izay a amiko marina ny tenin'ny baba mametra fialana daholo mba hivoaka amin'ilay varavarambe fa aza avela hopotika ilay firenena noho ny fitiavatseza sy noho ny fitiavatena raha miantso fampiresahana ny fantanina mbola tsy voavaly misy an'le feo mandeha hoe misy mpandraraha akaiky ny fitondrana eo akaikinareo sy manohana anareo am'izao tontolo zao feo zay mandeha zay eto nareo telo da maly azy aloha maly aloha de aveo manampy baba tena misaotranao mihitsy misolovean'izay satria zany foana ho ale izy ny olona ray zany mihevitra hoe rehefa lotona ny olona ray de madio azy ny tena ny ao anatin'izay ary hitako hoe tena fomba fiady fanao ny fitondrana ny manosotra loko izay manana fitiavatandrazana madio ohatra nay telo dasy isika rehetra zao misy olona miainga manao zavatra tsara ohatra mitady havita ipetaka mivantana an'le mpitondra de hoe ianona ny ao an-damosiny io mipotra ny ray ianona ny ao an-damosiny io de mipotra zay telo da de ianona ny ao an-damosiny ozy izy aho hoe sahako miteny eto fa zay telo da tompoko de manana mpandraraha matanjaka be manohana anay de ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa raha ny message tonga aty aminay miteny hoe mivavaka ao anareo ao an-damosinareo inona ny hevitra tianareo andronanareo tena miteny anareo a fa hatramin'ny olona majinga kely hoe samba andefa kely 10,000 anareo zany ny ao an-damosinay karaha zany le lazaina fa mpandralahy lehibe de aloha samy mamalina ny atokantrano zay zany aloha tiako tsopihana hoe zahay tsy hoe andeha hoe ianiana nanao inona fa tsotra be ny anay fitiavatandrazana nandrisika anay anao anty hetsika ity a fitiavatandrazana nijoroanay de ho hitantsika eo zay ray épuisé voalohany na ny vola afafy etseroa na le fitiavatandrazana tsy possible ho ritra mandrapatapitry ny ainay toizaka any le sy hoe fasiko le fitenenana le resaka mamono afo teo mba ho veriko raisina kely hoe so de zao mantsy ny fandrakitana lazaina hoe ataonareo le izy de nefa zareo koa manao de ampiadiny samy malagasy ianareo de guerre civile ave de nareo ny rangory fototry ny hafa nareo ny fototry zao zavatra rehetra zao de tsotra be ny ana misy zavatra roa miady eto amin'ny firenena ankilany isika ho ia satria marobetsika manaraka an'le tolona isika sy ny fitiavatandrazana andaniny de zao lay olona minitsy mijeriny tsy mety ataony a fa mampiasa vola maninona moa no mampiasa vola fa afaka mamory vahoaka tsy conviction ke zany ao anatin'le olona fa karamy ary za manokana raha alohan'ny andinantsika n'izao fandaran'izao de elako tsiny aminareo fa naray video mihitsy ana le fananamana milaza hoe ny vola tompo tonga avy any amin'ny fokotany kosa ve tsy ho raisiko fa ny tolona mitoy ihany ny anay ny tiako lazaina de zao efa nanana zoky ray aman-dreny be tsika niady ho an'ny fahafahany ty Madagasikara ty mijoro sika ankehitriny anafaka ny Madagasikara eo ambany vahoan'ny mpanao didy jadona sy ny mpambotry firenena de hoy aho hoe raha ny fitiavatandrazana ny kapitala ngeza indrindra de zay zany le mpandraraha ao an-damosinay telo mianada sy ao an-damosiny malagasy rehetra ary zao a tena fifaliana be mihitsy ny mahita hoe mirejoindre an'ilay tolona daholo ny rehetrarehetra za mino fa tsy ho ela de ho tonga hatrany amin'ny fikatson'ny machine administrative ty raharaha ty rehefa tonga eo vao hiratra veny maso vo anaiky be de be niny fa neokevitra teny misy arangeny mpanakanto mamoaka hira isorako mihitsy hoe mijery fitaratra satria ohatrany tsy te hijery an'lay réalité ny mpitondra
fa hoy aho hoe rehefa tsy mety mijery fitaratra izy dia isika telopolo tapitrisa no mitondra fitaratra eo alohany hoe tsy mety tsony e ka raha jiro sy rano ny anganay telo da dia miala andro rajoelona mitoy an'le izy farany a dia hoy aho hoe firaisakinany hoe ry a mitabetsy zany mamba dia fantatry ny mpitondra tsara fa ny fizarazarana no mety heverina hoe hiafaiblira fa vokatra nyjerentsika ho a vokatra nyjerentsika nanampitrotraka ane tsy nanampitrotraka e negativa raha mitena nampitrotraka nanampitosika an'izao tolontsika izao nge ny fikambanan'ny mpitsara miaro ny demokrasia e ngezabe nge zany hoe magistrat rehetra reo dia mahatsapa fa tsy mety tsony le izy fandoha hiaraka hitolona nanampitrotraka ny interna ny any amin'ny sehatry ny fahasalamana nanampy ny avy any amin'ny mpiasany jono manampy tena hoe nrandrana syndikaly dia efa nijoro teny akianja mihitsiny hoy amintsika hoe feo tiana ely ny ilazana fa miamarefo ilay tolona satria tsy lay mandeha eo ambojatovo rery ny atao tolona ny tanjona tsy lay ho tonga eo ambojatovo fa ny tanjona dia zao misy fitakiny vahoaka ao a tsy mety tsony ilay fitantanana mametra-pelana ny filoam-pirenena airato ny maso andriamatoa filoha fa efa mihoatra lavitry ny ataoko hoe empolo fitopolo isanjatony malagasy pirofony zany ny tany amin'ny faritra ngeka tsy ny bakiona nanao andreny etsika reny etsika fikasana ny anay nananganana la hoe komity mpandrindra ny tolona na lay KMT fa io aneka ny olona no manolo tena hoe zay avy dia hitariky ny atiananina izay manao an'izao a zay nilazako hoe tena le vahoaka mihitsy ny efa mitrotra io tsy azo fehezina amin'ny alalan'ny vola io fa raha vola no atao raha iandro roa andro telo andro olany ihany io fa ny fitiava-tanindrazana sarotra miepoisean'izany mbola misy soavaly kosa le fanontaniana teo fa aloha mba maleniny kosa aloha e ho atsika mpijery any atokantrano na miaino any amin'ny radio any a dia misy olo tena ny mpanao gazety iarinanja ny tenako eto a tsy hoe tsy fahalalam-ponga akory le mikohaka na hoe tokony isotro rano izy fa tratra ny lacrymogène izy a ny teneninanay teo a dia azagaga zany tsy karaha misy zavatra zay hoe mipokapoka kely nareo fa tena mikohaka iarinanja io izy a anamarina nandiso an'izay fa tena voan'ny lacrymogène zany le rita ao anatin'izay tena marina zay misaotra betsaka anao fa miezaka mamoa micro ana fa tsy haiko raha eno kely amin'ny micro anareo any fa efa tranomaly any efa tratran'izay fa tena efa marary efa tsy maninona fa somary mikohaka kely izy fa tapitrony amin'iny aloha dia makasika le fanontaniany iarinanja teo le hoe misy mpandraraha vaventy sy ny karazany aloha tonga dia tsorina le izy iarinanja Michel andriamatoa mamyravatomanga no tianareo tenenina ao anatin'izay everiko fa tsy diso agnamby zay zavatra zay amiko manokana rakotoarisofa ny realbona ibaba dia indray mandeha tao anatin'ny fiainako a no ny fandray tanana tamin'izany mpandraraha zany a indroa tao anatin'ny fiainako a no ny fandray tanana fampiarahaba tamin'ny andriamatoa andro rajoelona tiako tenenina aminareo zany dia zao hoe ny teny lili teo angamba ny amafisiko mety hoe marina amin'ny ampahany any le teny lili hoe malagasy telopolo tapitrisa no mpandrarahako avanao ambadikay fa ny volomboasary tsy ao anatin'izay ny volomboasary sy ny mpanohana nyreo fitondrana zay tsy navita azy tao anatin'izay fitony zay tsy ao anatin'izay manarak'izay a lilira faralahy no miteny anty tamiko aritako hoe marina sy mitombona le izy a ianareo mijery no mahita zay any ambadika ihany a fa andriamanitra no mpandrarako avana ao ambadika anay satria tsy misy tombontsoa anay velively a no hoe te hanandratena na te hireare na te hidoka teo ny hoe zahay ny tena mafy a fa io lilira faralana mafy an'izay rehefa aveo fa ankinina amin'andriamanitra le izy manarak'izay a tonga dia toizako any le izy melohan'ny ametrany Michel fanontaniana ny fametram-pelana zay foana zany averimberinay fametram-pelana andriamatoa andranirena rajoelona sy ny firongony raha ohatra moa nisy fitsabahan'ilay mpandraraha vaventy voatonona teo a tao anatin'ny fanapotehana ty Madagasikara ty a dia ny tenko angamba amin'ity androany ity dia hoe izahay a tsy andeha aka na angalatra ny fanananareo tsy andeha motika ny fanananareo a fa tazominy ianareo fa ny fijoroanay androany a dia hoe aleo kosa le malagasy madinika le malagasy mahantra zay no abadona tao anatin'ny ampolotoanany maro zay ny tantananareo a aleo kosa ireo mba hisandratra amin'izay aleo reo mba hivoaka amin'ny fantrano sy fanginana amin'izay a fa zay tsy kitika ny fanananareo fa ianareo sy andriamanitra no mifanaraka an'iny a rehefa ndray andro a na ho any amin'ny paradisa na ho any amin'ny afobe antany ve Michel rosa toizako le faneokevitra fanontaniko ihany ty mety hofandray amin'izay ambaranareo telomenada miantso fampiresana ny filohampirenena momba le resaka sakafo le sakafo sy le zavatra teo a izay zany tsy manakana araka tenen'ny Clémence tsy manakana izay fa satria zay voko maraka ny namany a rehefa tsy ampy sakafo ianao dia tsy afaka mitolona fa mila mitandritandrina fotsiny kosa nefa so sanatria zany hoe marary kibo-ndraina na misy fanapozinana dia lazany hoe izy indray ny tao ambadika izay mila mitandrina na ny sakafo zany io na ny rano manarak'izay a isorana ihany koa fa na ny dokotera na ingeka misy milatsaka atsitrapo
eny akanjy io somako avadika ny compte fakony foza ilana tsiny entre guillemets le fitenenana hoe foza fa zay moa zany nefa voalaza foana matetika reo compte fako sy reo foza reo zany a de mampiady atsika mpitolona ka so zany a lazaina ndray hoe lavitsika ndray le fahatongavan'le sakafo na le dokotera tsy any am'izay tena tsy any am'izay le izy de zay fotsiny mba tiako mariana miantso fampirisahana ny fanambarana nataon'ny FFKM androany nisy ny fampirisahana ny tanterahany filohampirenena andro rajoela teny amin'ny lampa-panjakana iavoloha tamin'ireo mpiasa-panjakana ambony fikambanana maro samihafa ny firaisamon'nypirenena raha ianareo telomenada mpandrindrany tsy manaiky lembenana ny KMT reo mpitarika nyhetsika ireo amaly an'izay fampitsomy zay ve raha tena misy zay any ambadika any aleo mba sandriarina amaly voalohany ary zao le izy a io zany de tena nahagaga anay mihitsy zay ao a tsy manandra-tena na misoratena hoe antsoa izahay fa ny somary nagaga kely anay fotsiny tao anatin'izay a de tena tsy natsona mihitsy tokoa zahay telo menada fa tsy maninona ary ny fifampiatsona sy fifampiresahana efa henonay hoe natsona reo tanora natsona ny gene Z tsy maninona na gene X na ny gene Y natsona reo a administrateur civil natsona reo a société civile ihany koa efa natsona tao anatin'izay nampanatsona reo a filoam-piangonana tao anatin'ny FFKM fa aminay telo menada zany de tsotra le izy hoe fangatana tokana ihany ny anay a zay rehetrarehetra mandeha ny ambadika any a ny article premier ny andininy voalohany aminay de hoe tsy voniny izay fampiresaka raha tsy misy fahavononana avy amin'ny andriamatoa andro rajoelona hametraka ny fialany aminay zany de mila miala andriamatoa andro rajoelona zay vao mitoy ny fifampiresahana ary aza manatona ty mihitsy raha misy fanambatambazana na vola na karazana tolotolotra amina resaka oetimanana na fiarakodia na inona fa iezaka izay engany tsotra hatramin'ny fakapana fa hatramin'ty androany fa efatra ny volana oktobra ty aloha de mbola tazominay le hoe tsy voavidy vola zahay tsy varom-panahy raha ny teto tananarivo renivohitra tsy navita nanao an'ilay hetsika toy ny nataon'ny be ny tanàna ny Mertsetosika any amin'ny 7 kilometatra tonga eny Ambojatovo tonga teo anosy vahoaka marobe iny nanoana an'ilay antso so de tsy crédible ary nareo telo menada reto raha nitarika an'ilay hetsika tany amin'ny 7 ny volana septambra tany 7 septambra raisiko angamba zay re fanontaniana sa fanamariana resahany Michel zay a isorana aloha ny be ny tanàna ny Mertsetosika ny tondran'izay resahanao teo vahoaka be tokoa avy any a tsy moro zany mandeha tongotra avy any amin'ny 30 kilometatra 17 kilometatra miazo anatananarivo izay tokony ho lesony zany tokony ohatra zany raisitsika ponina eto Antananarivo renivohitra ny amin'ny hoe maninona tokoa moa zany ireo vahoaka ny Mertsetosika ireo izay andeha ataontsika hoe eto Antananarivo angamba ny tena maharaka ny vaovao rehetrarehetra raha ny akamarony raha hoe eto nahitana ny tena hoe fahita lavitra hainao manjery sy ny sisa de maninona reo tonga aty anefa n'ilay fitakindry zareo rehefa ny anotsika teny an-dalana rehetrarehetra eny de hoe miala rajoelona miala mpandraraha miara-dalana sy manodidina azy sy mifirongany de ohatra angamba zany ary zay de midera n'zany ezaka nataon'ny be ny tanàna ny misy kory tena gendarme ary zareo raha tsy diso ary tena tafiditra tsara misy teo am'kianjana Ambojatovo ina fanazavana entanareo de aveo nareo telo daty tonga niaraka tamin'ny zareo teo izay zao a rehefa mifampiresaka ary eto aloha ngamba ny tsindriko satria tafapetraka tsara ngamba le fanontaniana sady raisiko sady amaliko ny teny Michel ihany ko hoe tsy matarika olona ve ngamba ny rahantsika nahita kosa ngamba ny 25 septembre tsy teo zay nitarika fa vahoaka le tonga satria zay tamin'ireny tsorona fantazominy tao fitsarana tao zay sy baba prévu manao soni fotsiny zay a tazomina tao zay mandra-pariviny andro satria ngamba natahorana hitarika na de tsy nitarika aza nefa izahay a de vahoaka be a no tonga teo amin'ilay toerana zany fitsarana fotsiny Clémence vetivety tamin'ny 15 volana septambra andro alakamisy ny point le grève voalohany a de amafisiko de teny Clémence zay hoe nanao tamponena mantsy le taratasy le hoe mise sous contrôle judiciaire iny tamin'ny fitsarana zany hoe moka tamin'ny 10 maraina tamin'iny a tsy navoaka tao raha tsy tamin'ny 4 ora tolakandro zay fotsiny mba hoe fanamariana tiako anamafisana tiako resahana ao anatin'izay zany hoe ny vahoaka ny Mertsetosika tonga anakatia ary nresahako teo le afatra slogan teny resahana teny fandehanana rehetrarehetra teny a tsika samy mahafantatra hoe ina moa ny olany Mertsetosika
ny olana Mery Tsatosika dia hoe nisy an'ireny fananganana Nouvelle Ville tanàna vaovao izay natao hatramin'izao mbola atao letrezana ny fametrahana zany a Mery Tsatosika joro ny vahoaka ny Mery Tsatosika toy ny nataona Ambotry Manjaka ihany koa tamin'ny fotoan'androny ankehitriny tsika mahita misedra olana tahaka izany ihany koa ny eny faritra Ivato Ambatolampy Maty amin'ny laniera dia ampy zany isika rehetra zay manana olana satria marina ny teny baba teo le olana hatramin'izay matahotra boiboty matahotra basy dia nangina izy tsy te angina izy fa noterenana angina fa amin'izao fotoana izao rehetrarehetra manana olana dia mivoaka pongatra daholo zany ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay ka ohatra tsara no niraisy ny vahoaka ny Mery Tsatosika izay idirana ny olom-boafidy avy ny Mery Tsatosika ny amin'izay ndeha ataontsika hoe fiarahametana ao anatina fitakiana izay satria rehefa nijerena le izy dia hoe tsy olana avy fototra fotsiny fa tena olana avy any ambony mihitsy mahatonga an'ilay olana ka tsika rehetrarehetra efa nitanysaiko teo le olana hoe tsy anasa miheritra lainga sy misisa marobe dia fantatritsika tsara fa ny antony mahatonga an'izao dia ny any ambony ihany koa ao anatin'izay raisiko le ndresahany arinanja teo ina moa ndresahany arinanja teo hoe ay le fantaniana ihany koa hoe zay zany raha mahita ny etsika zay atao ny avy any Mery Tsatosika dia ho zay hoe ndao ary antsony andeha atao atambatra ny hery satria hitatsika zao androany mandeha ny vola ho itsika teo dia tedavina vonoana le izy ary io raha maty sanatria maty dia apetrao ry vahoaka malagasy le fanontaniana hoe inona no hitranga rapitso avy folo eny avy zato eny avy arivo eny mihoatra an'izao ve zay ve tsika vao hiteny fa zao aloha za babaly ilia zao ny CNZ zao ny syndicat zao ny influenceur no mijoro zao ihany koa ny mpanao politika zay ny saika ho resahako teo izay efa manomboka ka satria nanaovana antso tokory zareo efa manomboka mamaly ny antso ary isorana efa misy député any marobe député Gasikara ny député avy amin'ny Tima Firaisakina ny solombavam-bahoaka sy tena ndrena solonyaiko efa manomboka monsieur rallier ao anatin'ilay izy satria tamin'ny voalohany tokoa rehatsika kosa le resaka ny teny kosa le tanora tamin'izay mbola tsy afaka ny teny hoe aza hidirana mpanao politika kanefa ny zareo ihany koa ny haiko tao anatin'izay taty aoriana hoe tsy vita nay samirery voaray zany toromarika zany raha ny resaka zay hifanaovanay amin'ireo vondrana sy antoko politika samihafa dia tsy androany angamba sika no hiteny hoe matimomoka ny tolona fa aloha jerentsika ny hitranga rapitso sy ny rafakapitso rehetrarehetra ao anatin'izay ay azafady indrindra resahany arinanja teo le hoe ny narahana gendarme Mery Tsatosika satria oaly zay raha tafaresaka tamin'ny Antaroby tamin'ny solombavam-bahoaka avy any Atsimon-drano dia nanazavany be solombavam-bahoaka hoe zay ozy izy hitarika vahoaka avy aty aminay efa mifampiresanay ozy mpitandro filaminana gendarme avy aty amin'ny fakitra zany Atsimon-drano fa apartirany miditra pasika ozy izy eo zany zay no aterina ozy izy mahafinaritra re zany ane tokony mendrika alaina fitaratra koa ho an'reto zandary mpamorotra mpandratra vahoaka reto fa maninona zany nefa samy zandary samy corps ihany maninona no ny sasany afaka micomprendre fa ny sasany manaraka baiko sanatria voavidy vola ao anatin'le izy oapiako le izy satria nanaitra be le fantaniny Michel hoe tsy crédible ve zany ianareo tsotra kely le izy 20 septembre nanao etsika olona anankitelo monja 20 septembre tsy teo zahay telo fa firy ny olona namaly ny antso eo zany tsika mijery ary matoa nisy initiative be dia be ny ainga tsy mibaikona ary tsy voarindra azy zay ngeny dika le tsy mipreparena le izy aiza le maro-pandrefesantsika n'lay crédibilité zay zany le anankiray zany tiako matoa io zavatra io mbola mitohy hatramin'izao tsy hoe kora efa nikonokony be ndrain'izay ta hoe zahay vao ndeha isafidy daty 5 teny amin'ny senangy no potry io daty io ary teo ary mbola nifampanontany zay telo da amin'ny herin'izany mofiry amin'ny heriny an'io 20 septembre any zany aloha ny amaliko le resaka crédibilité matoa Madagasikara manontolo sady re ao anatin'ilay tolona any andrefesantsika n'ilay crédibilité ny faharoa le escorte teo satria araky nyresahany Clémence teo resahany baba dia zao zahay tena misokatra niza mitovy fijery aminay hoe noho ny zavatra iareta amin'ny firenena dia tsy mety tsony ny fitantanana Andriamatoandry Rajoelina dia raisiko le teny misoratra masina hoe zay tsy manohatra atsika dia momba atsika
dia nanontany zay ny fampiantso tamin'n'io be ny tanàna resahanareo io hoe tena araky ny teny Clémence teo nafinaritra ny fiantananareo fa manina tokoa nareo tsy voasaka nananotaninay zany dia mitovy tsisy hafa mivaly teniny mialatsiny ho tonoko eto député voangy tena ny teny mihitsy hoe voarindranay ny aty atsimon-drano tena miescorté anay hatreo apaska reo dia toy izay mihitsy koa mivaly tenin'Andriamatoa be ny tanàna Parso tsisy afeniny zany ozy izy hoe ny mpitandro filaminana manomboka avy animery-tsy atosika mandra-piakatreto ozy izy tena miara-miasa ary tena tsapako mifanampianjareo zany hoe miara-maharary amin'ilay vahoaka ihany koa zany izy areto dia tena misaotra anareo manao kompatanana aza lahy hoe zany angeny andraikitra nametrahany vahoaka anareo fa kosa ozy izy ary tia mitodika amin'ny vahoaka malagasy rehefa miditra Antananarivo zay ozy izy nanomboka sahirana 5 rehefa nahitany amaro ny vahoaka ry zareo dia nandeha ny fampiresahana dia nosokafa ny lalana tsotra be zany io ary efa nyteneniko foana ty hoe io tsy fotoanany hoe be olona avy ao vitsy olona avy ao fa zany maniraka tena hoe efa tsy le manao j'aime amin'ny Facebook tsony sisa ny ilaina efa tsy le miteny hoe bravo efa tsy le miteny hoe manohana anareo fa le hoe andao miaraka midintsika marina foana ny teny malagasy manterana trano dia manaraka mivantana zay indrindra dia hitanareo mahita vaovao zany zahay fa misy tena lasa mijanona amin'ireny miano mijery enireny ny atao dia hitanareo ny dikan'ilay teny malagasy ny mita be tsy lany mamba raha olona ray ianao mepita eo dia tratrany mamba sy ny voainy tongotra ao fa rehefa marobe ny miara-mandeha eo dia miemotra ho azy ny fahitan'ireo mpitandro andao tsy hitako hoe mpitandro ny filaminana fa ataoko anaty fonteny ny fahitan'ireo mpitolona zay tena tia tanindrazana milatsaka eny akanja miaritra lacrymogène anatin'izany nareo Michel Siarniantsa dia zao ny fahitan'ireo erim-pamiretan'ireo hoe mbola tsy marobe le olona dia riatany anaovany fisambolana anaovana fandratrana anaovana tena hoe tena manontany tena mbola fon'olombelona ve ny anatin'ny zalasa baikonina fa rehefa maro le vahoaka dia ohatran'le zavatra nitranga tamin'ny tarihan'lehibe ny tanàna resahanareo teo tiako lazaina dia zao isika ihany ny laklean'io isika ihany mila manontany tena hoe atraiza le fiaraha-mientana reto dia isorako be deabe satria mifanatona amin'ny rehetrarehetra zahay dia niaika ankeny teo anivon'ireo zandrizanantsika mpianatra ireo hoe tsy vitany hafanamponay fotsiny tokoa le izy diso marina le niteny zay hoe tsy mila mpanao politika satria ny politika dia zay tena mijorotsika miado any tombontsoan'ny vahoaka ary eto zany dia tena elana mihitsy le fotom-pisainana hoe tonga namana vao mavomavo mifanilikilika sy ny sisa fa nampitarika politika io na fiarahamonim-pirenena io na sandika io na mpianatra io indrindra olo-pirenena dia zao manana zotsika hanambatra hery dia elao le mitady an'izay anakianana ny hafa foana fa ndao rangatsika hifanotrona efa tena akaiky ny fandresena dikan'izany amiko miara-mibata amin'ny fandresentsika amaranako ny teniko dia zao hoe ny atahoran'ny olona foana koa dia hoe mandeha le etsika dia isy ho tonga anao messi tamika zay manko le resaka be tamin'le resaka hoe be ny tanàny makatsy dia iza le ho messi hiakatra eo dia averiko matoa niainga taminay telo mianada io angamba dia efa voafaritra hoe zay telo da tsy isy nanao hoe messi baba na messi Clémence na iza fa tena hoe misy fanetretena be nkeo anatin'izany hoe olona telo samy manana amin'ny personnalité sy ny profilany afaka miray hevitra hitondra zavatra anankiray dia hoy hoe eto zany dia tsika malagasy rehetrarehetra io fa tsisy kajikajy io hoe atao tia mba ekarany ihany zay ngamba tena tiako irasirena ny vahoaka hoe tolona ho atsika tia ny tanjona aloha dia zao raha mbola Andriamatoa Andry Rajoelina no tsy mametra-pelana tsy ho tafavoaketrotsika ary indrindra raha natomboka tsika ty dia efa miresaresahady reo zay tsy tena mandinika lalina hoe mamono biby sy nahafaty azafady fa tena hoe efa kaiky ny tanjona ry avako malala ry vahoaka malagasy dia ny tenin'ny babady eo dia fikiriko mafy mihitsy hoe raha Andriamanitra momba antsika tsisy matohatra antsika ary hoerin'Andriamanitra io amiko no afaka hamotika ny fanimpotsampy ny faharatsiana fahavetavetana abibiana misy eto amin'ny firenena dikan'izany misy ny ekipa tena mivavaka mitolona ary misy ny ekipa midina eny akanja anapiko kely azy fotsiny alohan'ny andraisan'ny baba ny fanehoan-kevitra manaraka dia hoy hoe tamin'ilay andro ny sin'ilay fiakaran'ny vahoaka ny mety tsy atosika zay isoranay foana isoranay mitafotafo zahay telo mianada ihany koa dia nitarika avy taria 3e arrondissement ireo mponina avy amin'ny 3e arrondissement izay efa tratrany andeha ataontsika hoe lazonady tamin'ny firaradraraky ny lacrymogène nanomboka ny maraina dia nilatsaka teny zahay ary nitarika azy ireo namondrona azy ireo dia mba ampanetretena ihany koa ny resahana hoe natarika olona vahoaka maro be tokoa zay avy any amin'iny aksa taninandro niditra Besarety be Oririka ny azo nanalakely ny azo anambojatovi ny tenenana amintsika ary marina be ny tenena manalelira faralahy
zay ngamba le olana kely ho an'le omaly zareo zany efa nafantatra hoe tety le point de ralliement dia zay fantany hoe io fa manomboka mivodrovodrona tonga dia ndrarafany fa io a marina be miteny lilia mita be ihany tsy lany mamba rehefa natavavory vahoaka be ihany koa zay tamin'ny andro nisiny nietsika ny rana tamin'ny pony numéro tsatosikina navelany malalaka ny zahy navelany nandeha mitazana fotsiny zareo a nanomboka teo amin'ny pochard tsy nandefa lakiritsony izy a navelany malalaka mandra-patonga teny Ambojatova fa napalahelo rehefa tafavory teo amin'izay le vahoaka marobe a dia nanomboka ny kabary a dia tsy fantatra hoe iza indray nitataitra tany ambadika tany a voatontonona foana moa jesisy a dia avy dia rarafana indray a le vahoaka teo amin'io akanjana Ambojatova io ka tiako tenena ao anatin'izay dia hoe amafisiko a firaisakina no hery a mitabe tsy lany mamba sotra topo ao indray ary aloha be deabe le resaka nandeha teo a any teny moa iarinanja teo hoe efatrandro dia rava tokoa lay gouvernemanta iverinay zany fa mba fandresena kely ho anay iny zavatra iny satria raha nitarika n'ilay bidance jirona koa zahay tamin'ny 7 volana septambra herinandro taorinan'iny a dia naneo ny heviny a teto Antananarivo sy manerana faritra sy ny renivohim-paritany sy ny tanan-dehibe manerana ny Madagasikara efatrandro taorinan'izay dia tena noravana tokoa ny gouvernemanta aminay zany a tsy ny fandravana gouvernemanta itsony a no vahaolana satria firifiry zay ny fanendrena minisitra tao anatin'ny gouvernemanta prime ministre moa tsy niova tao anatin'ny fitotoana fa zay mivoaka ny ka babany avokoa angatanay ianareo mpanao gazety ianareo rolany eto fa ny mpanao gazety any amin'ny aino manjery rehetra any eto Madagasikara hatrany ivelany ireo a atao hoe inona moa le fiatsonandry fleury faniriso diaspora tsy diaspora influenceur ao anaty Facebook reny manana an'le hoe reto daholo any karazana ministre efa novaina tao anatin'ny gouvernemanta rehefa mivoaka ny CV an'izany ka mipopoka tokoa dia tsisy azo kanina tsisy resaka fa tsy université any ivelany ohatrany hoe ireo zany le tena mesy anavitra n'le Madagasikara dia androavy ianao anova gouvernemanta fampiriny dia zay mbola itenenany foana hoe rehefa tsy mety tsony le gouvernemanta iza ny tokony andiny tena hijery fitaratra ary ametra-pialany manarak'izay dia izao ny teninareo teo hoe aiza ho aiza ny mpanao politika ohatrany mangingina ohatrany mangatsitsika eto kosa angamba ry izy miraha vavy sy mipijery antsika sy anareo mpanao gazety a aleo kosa ranga tena tenenina ary tena tsorona fa misy mpanao politika tena mafy andrahona misy mpanao politika mpanohatra tena mafy andrahona tena ifonako tompoko tena elako tsiny fa misy ranga solom-bavim-bahoaka misy be ny tanàna misy mpanolotsiana ny tanàna tsy adinay rery ty tsy tolonanay rery ty fa itsika avy aty amin'ny fanoherana ranga mialatsy fa misy mianahana ary misy misera ary misy manao bizina ary haute saison zao miresaka vola sy ny fangataham-bola ny ivelany any ho atsika ty anivon'ny fanoherana dia mbola za foana ve miainana eto mitodika manokana amin'ireo mpanohitra fanoherana na ao anatin'ny vovonana firaisakina na ao anatin'ny antoko izay aleoko tsy tononona fa tena misy misera ranga ao a ary misy matahotra ny sezany ao a misy matahotra sao dia ravany ateny mera-pirenena fa itombotsoa manokanao androany io ve dia amidinao avoaka malagasy zay mandra teniny anay eto a tsy baiko ny anafa fiangaviana tompoko oka rangasy zay ty misera ty a dia oka fatahoranareo sezanareo fa tsy nitombotsokelinareo androany a no anarinareo avoaka malagasy miantso zahay firifiry moa izy miraha vavy miantso natao tamin'ireo mpanao politika aloha tsy tenenko tsony ny olom-bofidy fa ny mpanao politika avy aty amin'ny fanoherana eny be dehibe nary zareo misera ny ambadika any manateny hoe sao dia zao le fotoana zahona seza tsy seza sy voninahitra ny tadiavina telo mianada tamin'izay nitarika bidon jaune sy ny jirona koa miainay ary ny nanefa tao anatin'le izy fisamborana miaraka amin'ny ompavararaka ny inclémence tsy haiko tanatin'ny tomobile gendarme fa ny tenako zao dia ompavararaka elahy zany ny tena mafy iza ny be vola ao ambadika elahy tsy tonoko zany ny ainana atao no ompavararaka mandeha elahy fona sisa azo lahy tenainy vitatra eny amin'ny lahy fiainany lahy tonga dia migadra lahy ro lahy tonga dia antsy afa zany aiza hoa zany mifona tompoko tonga dia any amin'ny faratampony alahy mifona any lehibe iza hoa le lehibe zany masoandro zany teneniko eto rangaza fa tsy mampaninina iza hoa le masoandro dia tsy fantatra ary nitorianay zany zany de clémence nametraka fitoriana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ary zay dia plainte contre x nataonay ireo groupe ra ary reo nampaniraka sy nampanatanteraka baiko fisamborana anay nanao asa amin'ny olom-boafidy anay mitodika koa za amin'ny filakevitry ny tanàna conseil municipal ny commune Antananarivo renivohitra mandraky ty ny androany dia tsy mba nisy na dia hoe fiarovana ny mpanolotsiana tanàna Antananarivo renivohitra tsy misy
izay tsy torony mpanolotsiana ny tanàna izay tsy torony filohan'ny mpanolotsiana ny tanàna commune Tananarivo renivohitra fa fanontaniana ny apetrakay aizany fiarovana ianareo ihany no miteny natria mpanao gazety to amin'ny lapan'ny tanàna hoe ny olo fidy mpanolotsiana ny tanàna dia tsy tokony da atao sambodokotra reninazo anay nivoaka 10 metatra miala ny commune Tananarivo renivohitra aiza re ka zay ny tiako tenena le mpanao politika arangana ny avy aty fanoerana na ny avaina fitondrana misy mifona misy mianahana fa tena tsy mamenatra amin'ny teny an'izany misy misera ao misy manao bizinao marina zany dia aloha tenenina mba ho reniny be sy maro manarak'izay tsy ataontsika resaka politika be nisy fa ny zavatra tsapako aloha zany androany ohatra nefa tsy tapaka tsony ny jiry eto Tananarivo renivohitra aika ve le izy afaka tsy tapahana ihany aika le izy afaka tsy tapahana ihany rehefa mitaraina vahoaka dia angatanay zay zany eto mangataka mba jerena maika ny hoe iverina ny jiro sy rano tsy tapatapaka tsony eto Tananarivo sy Madagasikara manarak'izay angatana ihany koa mba jerena maika vahaolana ara-tsosialy indrindra le niteny Clémence teo ny fiakarany vidim-piainana akoatran'le fametram-pialany filoha izany angatana indrindra ny fampitsarana amin'ny lafiny rehetra ny antso-jay atao amin'ireo mpitolona rehetra makasika ny zofototra jiro sy rano sy ny leo fampanantenana apokaty ny UEM lasa PUM avy eo ny vely rano tsisy nandeha amin'ny zeloniny angatanay zany ny famahana olana amin'ny lafiny sosialy rehetrarehetra manarak'izay izay koa hoe teniteny amin'ny anarany telomenada iverina fa iombona mpitolona rehetra hoe atao toerana sy manerana ny Madagasikara tsy Andriamatoa Andry Rajoelina intsony ny filoha hitarika ny tetezamita raha ohatra tsika ho tonga amin'izany tetezamita zany averiko indray mandeha tsy Andry Nirina Rajoelina intsony no filoha hitantana ny tetezamita raha ho tongotsika any amin'ny tetezamita manarak'izany angatana ihany koa ny hoe raha ho tonga any amin'ny tetezamita fametra-pelan'ny filoha dia hivondrona sy hivory ireo ankolafikery rehetra na mpanao politika na io société civile na io influenceur na io mpanakanto na io zay mpisehatra rehetra amin'ity tontolon'ny Madagasikara ity na mpitondra fivavahana sy mpitondra fiangonana ao anatin'ny 420 orana nga dia vitantsika amin'ny mandamina nyity firenena ity betsaka matsy nyfanontaniana dia mbola tsy nanontaniana reo hoe inona ary ny ataonareo raha metra-pialana tokoa ifilo io dia zay dia miteny inona le issue inona le plan de sortie de crise vita izany ao anatin'ny 420 ora betsaka ny olona efa naneo hevitra nibetsaka amin'ny olona efa niteny ty ary ny anay misy an'ity volavolan-kevitra ity vita zany ao anatin'ny 420 ora fa tokana ihany fepetra atongavana amin'izany dia ny fametra-pialany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny firongony manarak'izay izay dia manameloka kosa aloha fa tsy nandrainy andraikiny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay filoha faratapony 10 alin-dahy filoha faratapony 10 alin-dahy mitondra ny fibaikoana isaky ny 20 jona eo mamasina tsy nandrainy andraikiny izy tamin'ny fandrobana sy famonon'olona ary fanapotehana fananam-bahoaka tamin'ny alin'ny alakamisy 20 septambra 20 sorarivo zany hoe akoatriny miaradrariny dia eo koa ny lafi miaraka ny lalàna indrindra ilay famadihana tanindrazana famitana vahoaka malagasy satria tsy malagasy intsony io Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nanomboka ny taona 14 sorarivo zany hoe raha miaradrariny sy miaradalàna dia sahinay telo mianadany ny teny androany hoe tsy mendrika hitondra ny firenena intsony ary tsy mendrika hitondra ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny volomboasary firongona rehetrarehetra manodidina azy le kajikajy politika ao anatin'le izy tena tiako hidirana kely hoe misy mantsy zao zany ny kajy mandeha hoe atao zay ny sorana ny Andriamatoa Andry Rajoelina tahaka zao fitakiana atao zao rehefa veo tonga le fifidianana manaraka dia afaka milatsaka indray izy satria hoe tsy navita tsara n'le mandat ohatrany ahoana moa zany ny tena fandehany mazava be ngamba ny tenenin'ny baba teo ataoko angambany tsy hiteny an'le fomba fitenenana hoe inona moa no miverina amin'inona fa ataoko angamba fa matoa ianao zany no esorina mitoerana na hoe nametra-pialana mitoerana anankiray raisitsika fotsiny raha ohatra hoe ministra dia efa nesorina ianao na nametra-pialana ianao fa tsy vitanao le andraikitra dia raha aveo indray ianao ve ho iverina eo amin'le andraikitra resajaza angamba zany zavatra zany mazava be fa zao tolona entin'ny vahoaka malagasy resantsika hoe tolom-bahoaka zao dia ny amin'izay tsy hiverenana zao fampahoriana zao tsony raha jerevantsika ny tao anatin'ny fitotaona dia tena hoe mino afa marobe ny nanenina izay ny tenany zao anatin'izany
tsy napozina ho zao no zavatra nitranga raha reny vely rano reny no resahany fa mpanatenana miezinezina ane efa mifona ngezy Clémence Razomana tena mifona tanteraka zay arinanja mifona izy ny fifonana tompoko a tsy fitenenanao androany 5 fa mifony ianao a dia ho voafafa ny tsy vetezana rehetra izay nataonao nandritra ny fitotoana sy ny oatra amin'izay fitotoana zay ny fitenenanao hoe fifonana androany a tsy mamerina amiloniny ireo tsy mamerina amiloniny ireo rava-fananana resamby babato hoe le hoe ianao ny filofa ratako ny folo alin-da kanefa dia hitatsika tany anaty video mitazana fotsiny le mpitandro filaminana ilay lazaina fa mpitandro filaminana mijery ale fandrobana tsy vita ny fifonana zany ireo olona maty natao anatin'ny titolona sy naratra atao anatin'ny titolona nanomboka tamin'ny 12 septambra ity na ireo olona maty vokatry ny andeha totsika hoe tandrevaka satria aloha resahana hoe nareny maty teny ambomalazy reny arany hoe tsisy tsy niteny fa hoe ny fitsaboana tsy mandeha amilony ny fitsaboana mampitarenan'ireny fianakaviana sy ireo nanana ny maty tao anatin'ireny ka zany tsy voafafan'ny fifonana misy ny zavatra mety ho voafafan'ny fifonana manaiky sika mety ho kristianina tsika ao anatin'izay fa raha ny zavatra nisy tao anatin'ny fitotoana tsy voafafany hoe androany ianao hiteny hoe mifona dia sanatria raisiko ny teninao to hoe arinanja sanatria dia hoe aleo aloha mody ala dia raha pitsondray dia hiverina anao tsy zanytsolo le malagasy satria androany ireo malagasy ireo dia efa miaina amin'ny teknôlôjia vaovao mahafantatra tantara mahafantatra zava-misy ary zay nipoiran'ireo génération Z reo hoe bakio ny robot ka izay no fialana bakio ny robot sany anatin'ny resaka sy nanareo ary vetsy bakio ny robot resaka tia nateza moa zany zavatra zany a fa ngamba ny raha miteny zay ohatra hoe tapaka ny jiro tsy rary ny fahatapahan-jiro aza vao aloha hoe tsy marina ve le tenin'Andriamatofoloha zany fa robot no misy robot resaka cyber maninona tsy haiko mifanafafany teo tsy haiko aloha zay robot any a fa za aloha fantatro a dia hoe zahay a raha mijoro a dia faharesendahatra hoe telomena-da mampanolo-tsaina ny tanàna aza donona ho a fa zay ny tsy haiko ho resahako teo arinanja 20 septambra jereo tsara fampitambavao avy any am'Jirama adiny 4 sasany ny fahatapahan-jiro ny le jour ny 20 septambra ary efa ohatr'izay foana rehefa mpitam-baovao teo aloha talohan'izay a efa presque 1 semaine 2 semaine talohan'izay hoe miomana fa dia zao indray a ny fahatapahan-jiro zay moa zay telomena-da zay le mahatonga le hoe tsy manaiky lembenana fandaharana irahanay amin'ny ICM radio a agriculture médiane nametrahana an'izay tsy manaiky lembenana zay fa ao anaty fandaharana zay dia efa mahafantatra hoe ho tapaka ny jiro am'izao dia efa mpihomanina mpiaina zay ny tiako tenenina hoe efa nitarazoka lava be ilay fahatapahan-jiro tao anatin'izay a ary nisy azy mody lazaina hoe efa trora sasa le izy sur le papier fa rehefa tena jerena réalité adiny enina le izy ka ny anay dia tena hoe ilay naharary an'le vahoaka n'Antananarivo ilay mampimenimenina azy fa tsy afaka miasa izy satria miankina amin'ny jiro tsy afaka midio araky ny tokony ho izy lasa miteraka tsy fahasalamana ao anazy ny tsy fisindrano zay no nijoronay ka ny robot any Andriamatoa Andry Rajoelina izy mahita zay robot any any fa raha zay manokana dia tena hoe par conviction amin'ny maha-olom-boafidy anay a zay nijoronay ary mino zahay fa ny vahoaka n'Antananarivo sy ny vahoaka maro be manerana Madagasikara dia resy lahatra tamin'izany cause na antony fijoronay telomena-da zay ia anampy an'le izy aloha satria nanaitrany fanontanianareo mirahalahy hoe mandeha ty tolona ty a dia ahoana ary ny rehefa avy eo dia inona ary ny azo antenaina miara-miazakazaka anao an'le tolona ka tody tokoa dia sao dia rehefa avy eo zay indrindra ary ity ny tena loza hoe natao le tolona dia Andry Rajoelina bisy ny miainga eo zay zany tena mampatahotra ny olona rehetrarehetra mpitolona amin'izao fotoana izao dia efa nazavay mibaba teo ary tena nety be mihitsy le filazana hoe 4 ora nge dia volanitsika zany ireo hoe rehetrarehetra ny fanometanana andraso aloha ireo hoe rehetrarehetra zay ny fanometanana atao anatin'ny fanaovana n'izao tolona izao dia tsy misy na anankiray azy ho atao ambany zavatra tsy enoina tsy fizaratsy zany fa enoy tsara hoe zay any vao miainga le dianaogy any vao miainga le fanakalozakevitra fa ho anay telo da manokana dia zao averina ihany hoe miainga tamin'ny etahetantsika vahoaka na tonga nay hitrotra hiainga anao andre fihetsika eny ho anay manokana dia nanay tsotra be hoe zahay manokana anisan'ny ady ho an'ny hoe mba tsy ajanona amin'izay ty politika maloto eto Madagasikara ty hoe zay tsy mitovy hevitra dia gadrao any
ary takina iny aroanany zany santrony ohatra teneniko anareo hoe zay zao hiady ho an'izany ny mpitarika syndicat ka mitondra mizaka ny tseranena misy saziny satria misy zavatra tsy hitovizana anisan'izany koa ohatra hoe reo fananany malagasy angalarina amin'ny tsy aradrariny tena takina i zany rehefa tonga fotoana ka mba anisan'ny consulteny zay ao anatin'izay dialogue ifanaovana be de be ny ty tanindrazana taraiky any ivelany ihany satria tsy azo iaina ntsony ny Madagasikara takina iny fampodinana zany fa eto a zany teteny fotsiny aloha tsy hoe fitiavatena akory fa le zavatra mahakasika anay manokana zay zao anie na namana baba na ny tenako de ny ainany zany atao hoe fahaverezana azy eny baba moa zany kalifena mihitsy hoe licenciement abusif de reny zavatra reny fotsiny zany tiako tenenina hoe efa ny sakrifienay le fiainanay ho an'le firenena fa kelikely angamba ty mba ho angatahako ary mitodika hoe eto aloha de mitodika aminao Andriamatoa Ravelonarivo Angelo zay préfet n'Antananarivo fa endrena angamba ny mametra pielana satria tena efa mikorotana tanteraka ilay reny vohitry Madagasikara de anisan'ny takiko ihany koa ny hoe fotoana koa zao tokony efa anafoanana tanteraka ny eo anteny merandolo io fotoana kely sisa de ho tapitra ny fempitom-piasanareo de veriko fa rafitra tsy ilainy io fa lasa nandany vola ary teo aminareo ny atomboko zao fanakorotana pirenena izao fa raha tsy nampisambotra ny tale teo anivony zany talen'ny fiarovana teo anivony zany raha androm-panjakana zany de tsy nisy ake zao tantara rehetra azony evitena ake zao raha mba ny aino ianareo e fa noho ny fitoriana natao sy ny fisamborana satria moa le napiditra anareo teo zany de zay no io no nitory io no nitory io de toizako tory anay ary mbola famaky miantona ambolo lohanay hatramin'ny faraiky amby folo volana novambra ny fitsarana laisy Clémence zay toizako le izy baba vetivety hoe ary ity zany de tena hitako hoe le zoma olombelona mihitsy mipotehana rehefa misy tena tia tanindrazana mijoro hiaro any vahoaka madinika neny baba zany hatramin'izao de mampalahelo fa de nahavady na iza miantso de ny telefony lilisy Clémence nindramana fa telefony baba telo aneka mbola voatazona ny brigade criminelle hatramin'izao hoe takinay ary mihitsy zay fa mijery an'ity fandaran'ity ianareo ny amerenana an'ireny zavatra ireny aminay de tsotra ny tanjona tsy famoahana mesi ny tanjona tsy kazikajy politika andrakotona arabe zany culte de personnalité zany nefa namotika ny Madagasikara ary evitenay telo daraka sy azo atao raha atao hoe mba anisany inisie an'izao zavatra zao ihany zay fa ny tanjona de malagasy manontolo afaka iaina anatina hoe hanomana fifidianana madio ekeny rehetra ary tena hoe olona lany-bahoaka nitondra ny firenena rehefa nisy olona nanontany anao mahakasika an'izany finona ny tanjonareo de nazavaiko an'izay de averiko eto le teny frantsay ny teneniny anao hoe tu rêves ma chérie de averiko hoe la rêve pourrait devenir réalité fa andalanytsika io ary tsy lavitra tsony le fandresena za ohatra resana kely aloha arinanjy alohana mitrano fantaniana mba resaranga tsy amenareo fitenenana mihitsy satria resaka le fitorinantsika sianao lilie de aloha fa mahakasikatsika sianao ihany mahakasikatsika sianao ihany taiza ihany koa nareo miana data amin'iny satria tany amin'ny fitsarana nareo vohita le tamin'ina moa zany le tamin'ny fisamborana nareo ka zay moa zany rehefa avy nisamborana de tsy navelany teny de zay natonga nareo tsy nahitanay satria zay mihitsy le izy hoe afatrafatra tsara mihitsy hoe tsy mahazo miteny tsy mahazo manao interview amin'ny mpanao gazety sy ny sisa ka ny Michel tenenina hoe teneny le nitondrana nareo i Clémence de napirina violon misy maloto misy pipis kaka de natao ohatrany tsy olombelona fa za teneniko rehefa fa ny anahy teneniko rehefa mitondran'olo za mitondran'izay resaky zay fa tena mafy tokoa aloha ny zavatra nentina ary tsy mbola marina fa miaritra koa ianao ty efa mavoasambotra ihany ny tena tsy hoe de tena hoe rehereavina le voasambotra ianao zay fa indroa zay ny masamborana marina mavoasambotra tamin'ny roapolo am'le izy Clémence fa ohatrany tadideranao tanteraka ary am'le amamampanao politika vehivavy kely mafana fo be mihitsy zay mpanao gazety ary mahita azy zany de tiako tenena voasambotra ihany ny tena tamin'ny roapolo sy roa arivo tao amin'ny colonel Tahina moa zany tery afiadanana fa raha nisy ny herisetra tamin'izany fotoana zay efa niresahana fa mbola manontany anery zareo tamin'izany hoe marary ve anao sao dijarevana dokotera tsy nisy mangana ve ny tananao sy ny sisa tamin'izany fotoana fa tamin'ity indray mandeha ty nentina tao amin'ny tobony gendarme tetsy akady lalana de tsika samy mahafantatra hoe toboniza mony ao fa de miteny amintsika hoe tsy haiko hoe nozahay tokoa hoe nitondra le bidon tery amin'ny Sénat fa dia sady tsy vitany hoe efa mba marary ny tena efa mitaraina efa ranomboka nykatringa tsy misy fantaniana mihitsy latsaka ny ranomaso satria marary ny tena ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy misy miraharaha fahasalamana aloha mbola nampidirina violon tsy maintsy miezaka namanarinanja satria nytolona tsy maintsy atao ary efa nilofosana ny ady ho an'ny voaka malagasy de tsy maintsy toizina ary tsy maintsy faranana fa nytiako resahana momba le resaka fitsarana teo raha sitrakareo de zao
gaga ihany zay rehefa mahita lay zava-misy atao amin'ny firenena hoe manao fampitahana ihany momba ny ohatrany hoe androany zao a resantsika teo le hoe reto avela malalaka reto nefany a daroana de zay sy baba zao a zay ny mivoaka atao amin'ny lapany tanany zay ne tsy hoe mbolana hoe andeo hitarotolona hitarika vahoaky mbola vo andeha anatitra taratasy mba ara-dalàna la hetsika ao atao amin'ny 25 de efa tonga de avy de nisamborona naso sambodokotra na manalilira farala miaraka tamiko mihitsy fa za moa zany ny tena samborana zareo tao anatin'le izy ka nytiako hoe aviana ao anatin'izay de hoe misy an'ireo namana mpiara-mitolona am'izay n'izay da de mametraka fanontaniana hoe ary tsy izy ireo ihany fa voamaly koa zao de nisy ny samborona de navotsitra de fanontaniana maninona ny sasany samborona de avotsitra fa maninona izahay no samborona nanaovana herisetra de aveo mbola taritaritany any amin'ny fitsarana ka raisiko ny tena manalilira faralahy hoe ao anatin'ireo efa miara mientana ao anatin'izao fiaraha-mijoro manoloana zava-misy atao amin'ny firenena zao a ny fikambanan'ireo a mpitsara mandala ny demokrasia raha izay raha tsy diso a dia mba mitodika any aminareo any amin'ny fitsarana hoe misy zavatra tsy aradrariny a de matoky anareo ny amin'ny fijerena ny makasika ny tenako a sy babarako taroso manokana misaotra tompo aty amiko indray zao mety metra-panontaniana ianareo amin'ny rahalahy na ny vahoaka mijery atsika ny atokantrano hoe raha metra-pilana ary andriamato andro rajoelona de iza no hitantana ny firenena mazava tsara ao anatin'ny lalam-panorenana fa ny filohan'ny anteny merandoolona no mitantana firenena ialako tsy ny fiavazay moa malaza moa zany de hoe général bomba zany a na Richard Ravalomanana no hitantana eto izay de miteny izy ny fangatana fa metra-pilana de efa niteneninay hoe andriamato andro rajoelona sy ny forongony zany hoe amafisiko le teny lili teo hoe angatanay tsy misy atakandro ihany koa ny fandravana ny anteny merandoolona satria rafitra mpamon'olona ny aingy avy ao baiko fisamborana na ny famotehana famonoana vahoaka tao anatin'izay tolona zay efa niteneny lili teo moa fa amafisiko fotsiny a nisy ihany koa ny tsy fandraisana ndraikitra tao anatin'ny tsy fanapa-kevitra lalina tamin'ny nataony andriamato moa zany préfet Antananarivo de verinay fa tsara ngambe rehefa misy ny tsy mety a de fa metra-pilana ny mety amafisiko ihany koa lay hoe telefonako moa zany anankitelo a voatazona any amin'ny brigade criminelle sady amalioka le fanontaniany arinanja teo a za kosa aloha tao amin'ny brigade criminelle tena voaray tsara tsy nisy tao a fampijaliana tsy nisy an'izany a fa le tany anatin'le fiara sy le teo analakely zany tena mafy ary tena hoe raha ny traumatisme tao anatin'izany de tena sarotra ny mitantara azy fa efa namafisina moa zany rehefa nitenenina ary mbola mafisiko eto a tsy tompona ndraikitra ny tenako raha kotorasofa ny realban an'izay a fanamboarana zay zavatra ao anatin'ny telefoninao kao satria ao ny mombamomba makasika manokana na ny resaka message iny na ny resaka mail iny na ny resaka whatsapp na ny facebook na ny instagram rehetrarehetra na ny tiktok ao daholo na ny resaka hoe fichier ao anatin'io telefony io raha mahita zany ianareo sanatriny zany mandeha ny anatin'natin'ny réseaux sociaux rehetra any a zavatra hafahafa makasika ny tenako a de efa tsy tompon'ny tenako tsony ny telefonako tompoko nanomboka tamin'ny fa 7 volana septambra 2020 sy 2020 amafisiko zany la hoe tsy mitombona ny fitoriana ana Clémence Lilia napetraky ny taleny fiarovana teo amin'ny anteny merandoolona ary a takinay araky ny teny Clémence teo mitovy amin'ireo izay voasambotra kanefa maninona ny sasany avotsitra takinay a ny fanisorana ary fanafahana ny madiodio a amin'io resaka fitsarana io a zay mbola eritreretin'ny sasany a ho tsabatsabahana angatahana ihany koa ary takina ny famerenana tsy misy atakandro a ireo telefona anankitelo makasika anay manokana zay mety teny ianareo hoe ty tena be nareo zany fa mba ahoana kosa reo sasany a de eto zany zay teny mada zavatra efa nomaninay izy ty a takinay ny fanoneran'ny fanjakana malagasy a ireo rava-fananana rehetra ireo maitrano a eto Antananarivo sy manerana ny faritra rehetra manerana ny nosy ary ty angamba sao de tsy mahazo microtsony ny tenako rehefa aveo a ity zany efa resaka atao hoe manodidina sy makasikasika an'izay le fiainam-pirenena amin'ny akapobeany tonga de teneny koa eto aloha izay koa zany de mangataka foanana avokoa ireo sazy rehetra na atao tamin'ireo mpanao politika noho ny faneho-kevitra hatrany amin'ny 5 sy 20 zany mety nanomboka raha ty amin'ny 12 sy 20 angatahana ihany koa mba avoaka ihany koa ireo gadra politika noho ny faneho-kevitra ara-politika angatahana ihany koa ny fanafoanana ireo sazy a nahazo ireo mpitarika syndikaly a noho ny hevitra tsy mitovy nisy tao fanagadrana nisy tao affectation nisy tao licenciement na ny fandroana
tsy aradrariny ary tsy ara-dalàna anisan'zany mahakasika anay sy lili ny teny moa iarinanja teo hoe fifonana zao kosa agnambe misy teny ny amiral didiratsiraka zay tadidiko hoe je pardonne mais je n'oublie pas zany hoe voaray fifonanao tompokoa fa tsy adinina zavatra nataonao ary le fifonana tompokoa efa tara loatra impiry izy haino ny fona ny tenako zao impiry no ny fona nangataka fifonana ary nandoalika tamin'ireo fanenona ve tsy teny fotsiny afa-tsy tamin'ny 4 septembre 3 sy 4 averiko tsara 4 septembre 3 sy 4 ianareo no mijery inona vaovao nitranga tamin'izay fa ny tenako zao no nasaina ny fona nanao fifonana pahabe maso a tamin'izany fotoana zany hoe misy fifonana nataony Andriamatoa Elana tsy manona anarana paraina Auguste fa ny tenako zao lo olona no niteny tamiko anankiroa hoe mifony ela baba tutete mangina ary mifona raha ilaina ary mandoalika dia mandoalika ela eo anatrehan'ny TGV sy ny volomboasary ny tenako ny antso sekretera manokana io Andro Rajoelina io tao iavoloha tao Ambotsoroatra nasaina mifona dia nangataka ny tenako ifona fa tsy niraisina tamin'izany ka androany ve anao Andriamatoa Filova miteny mifona tsapako ny fahorianareo azafady kosa tara loatra tsy voaray tsony fifonana amin'ity ary ny tena anay teny menada za manokana tsy izay ny Andriamanitra fa ianao sy Andriamanitra mahita an'izay manarak'izay a araka ny teny lili teo zay koa dia mangataka averina daholo ireo tany sy fananana nangalan'ity fanjakan'ity tsy aradrariny amin'ny tompony izay koa ny angatanay farany a dia le nyteneny lili teo amafisina afaka moa dia tia nytanyrazana avokoa ireo sesitany politika rehetra any ivelan'ny Madagasikara noho ny faneho-kevitra ara-politika Rajoelina ve nanatanteraka zany rehetrarehetra zany zany efa hoe atsidika sahady mba ila zany na zany ary anamafisana mba ila zany efa misy toyany isa misy eritreritra aorinany misy eritreritra inany atao zany rehefa ary mandrodana fotsiny misy eritreritra aorinany zao ary ny zavatra takinay dia tsy hoanay fa tena ho an'ny vahoaka ary fijoroana manoloana ny tsy aradrarany rehetra famerenana amloana ny firenena izay nopotehana sy noravana sy nanaovana sotasota zany tao anatin'izay fotoana lapaka izay tsy efa miditra ao anatina directoire militaire ve tsika amin'izao ry izy telomenada ankolaka ny miaramila ny mpitandro ny filaminana no mandray fanapahan-kevitra mianatra ny mpianatra tsy mianatra ny mpianatra mitoy ny fiveloman'ny fiainana andavanandro manoloana an'le hoe etsika izay nataonareo tamin'ity herinandro ty na ny teny hoe directoire militaire aloha ngambe veriko hoe somary lasa loloatra précoce fa satria mantsio a tsara ho mariana aloha fa tsy hoe ny mpitandro ny filaminana rehetra no manao an'ity abibiana ty Michel nampiomeany rehetra mihitsy nahita niny hoe fa nga ay moa zany tena efa tsy misy tsony tokoa ve zany ny ministère-ny fanabeazam-pirenena no ny emonaty no mamoaka ny amin'ny hoe mianatra sy tsy mianatra ny mpianatra sy ny sisa dia zay no entiko ilazana hoe magaga ho ahy raha olona anakitelikely ve ny atombohan'le zavatra dia navita nampikorotana système iray manontolo ny fitatanana sy ny fandrindrana ny raha-raha-mpanjakana firenena zany hoe tena mitsingevana ange zany ohatrany hoe trano aorona eo ambonin'ny fasika zany lay fitantanana fanjakana ka zavatra kely dia efa mampitsingitana mampenjera mampanao ka za mbola tsy tonga any amin'izay loatra satria za e tena te hitodika fa misy ny mpitandro filaminana manao tsara ny asany a resantsika teo zao ny teny anivon'ny lalam-pirenena voalohany a resahana teo nanaitra ny malo ange lay mpitandro filaminana zay namela malalaka ny mpitolona tamin'maly anao ny eny zany hoe za zany tena mino fa efa mizotra makany io ary zay ny lazako foana tena positive optimiste be mihitsy amin'ny teny hoe tena efa akaiko any fandresena satria tsotra be le izy hoe manao toivakana manao randra-tariana ny fanambarana sy ny adhésion andrehetrarehetra ao anatin'ny tolom-bahoaka ty ary za mino fa ho avy tsy ho ela ny eo anivony zany mpitandro ny filaminana zany tena miantso anareo hoe vahoaka ianareo ny vahoaka ny nanome fahefana sy manakaramanareo ary rehefa miala ny fanamina dia miveriny anivony vahoaka ianareo na ny vady aman-janakareo andao tsy anao vaindrala tsy maharary ka zay raisin'androany no mavesa-danja fa vai maharary atsika rehetra io dia mino afa tsy ho ela dia hitovy amin'ireo zay rehetra efa tonga saina napiratra ny masony ihany koa ianareo anivony zany mpitandro ny filaminana zany zany zavatra mitraga hoe fa misy be dia manontany hoe fa maninona no lamina nyetsika androany eo eo le contraste hoe jerele olona sairana fiainana mitondra banderole faran'izay tsara vety mandeha le mikohaka teo zafady averiko kely le fanontaniako hoe nandeha zany tamin'ity androany ity zany a
mandefa na mariana be dehibe hoe lamina ny hetsika nataony ireo olona milaza fa manohana ny fitondram-panjakana ary tsy tia korotana. Ny zava-misy aloha zany hita hoe tsara de tsara lay tsara tare le banderole hoentina misy contraste amin'le fasairanana hita avy hatrany amin'lay olona mitondra le banderole tsara tarea. Ny zavatra mitranga zany ao anatin'izay rehetra izay de lamina tsara, tsy nisy fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso tamin'izy ireo satria hoy izy ireo nanaiky nomena ny ina moa le kianjabe riananiny ry. Fa ny anareo zany ny antony anapoahana anareo isaky mandeha satria nareo miziroziro Ambojatovo. Ny Ambojatovo izay efa catégorique mihitsy ny préfecture zany laza fa hoe manodidina nanalakely ray manontolo hitanareo fa tena ohatran'ireny tena zay mpanao gazety mandeha ny afaka mirahira matoritory maninona sy ny sisa satria tsisy natamingan'olona ray areny. Ny amaliko an'izay dia zao tia hiverina kely amin'ny tantara 2024 ary mino aho fa tonga dia azon'ny mpanaraka antsika ny zavatra tiako hiaviana. Inona moa zavatra nitranga tamin'ny 2024 lazaina ny tamin'izany no soketaina mpitondra tamin'izany fotoana fa hoe tsy mamela malalaka ny olona maneho hevitra dia nefany le nanohatra tamin'izany areo mitondra ankehitriny zao dia zay le hoe hafa ny lazain'ny vava dia hafa ny atao amin'ny tanana ozy nytentsika malagasy. Raha tamin'izany ianao mahatsapa fa tsy rariny ilay fanampianam-bava dia rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ave ianao dia averinao le izy tsy vita ny averinao fa ataonao avy folo hoe na avy zato hoe mihoatra ny nataon'ny taloha ilay fanakanana zany everiko angamba fa tsy aradrary ny zavatra tahaka zany ary tena tsy ara-dalàna. Manarak'izay momba lay hoe maninonareo ny eny Ambojatovo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo zay reto aoka tsy ho adinoana mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo taoriana kely ihany koa nandraisana ny fanapahan-kevitra nametrahana an'io kianjan'ny demokrasia Ambojatovo kianjan'ny demokrasia. Za miteny amintsika mbola tsy naheno angamba nareo mpanao gazety miara-manamarina aminay mbola tsy nisy kosa angamba ny filazana hoe satria mantsy raha ny lalàna dia hoe misy délibération raisina ity anankiray dia ny manafona an'iny dia délibération ihany. Mbola tsy naheno angamba nareo nisy délibération no raisina teo anivon'ny filan-kevitra municipaly milaza fa hoe foanana ny maha-kianjan'ny demokrasia an'Ambojatovo. Zay tsy nandray zany délibération zany mieny fa nahadiary zareo aza no ndeha ataontsika hoe nanao n'izay tiany tamin'ny fitantanana ny teo aloha antony zay nialako sy nisarahako lalana tamin'ny vombosary tamin'izany fotoana tsy nisy fandraisana zany fanapahan-kevitra zany. Noho izany dia zao ny fantatray amin'ny maha-olom-boafidina tamin'Antananarivo anay dia mbola kianjan'ny demokrasia foana ny eo Ambojatovo. Zay le antony anjaran'ny eo anivon'ny préfecture ny fitondram-panjakana sy ny any anivon'ny ministera miandraikitra ny filaminana no mikadre an'le vahoaka mba tsy isiny lay ambarana izy ireo fakorotana. Fa eto anie tsika mahita fa tsy avy aminay mihitsy ny avin'ny korotana fa avy amin'ny andian'olona izay inin'ny gendarme jerena fotsiny ao anatin'ny fandrobana sy ny fandorana fananan'olona ka nytiako tenenina ao anatin'izay dia hoe aoka ho marina amin'ny teniny ka hitazona ny teny zay natao ny mpitondra ankehitriny satria zany rehetrarehetra zany mahatonga n'ilay fipoahana ankehitriny satria leo le vahoaka leo miteny ianao androany hoe zao raha-pitsy ianao vaty amin'ny teninao iny tafiditra ao anatin'izany io resaka Ambojatovo sy io resaka 13 May raisiko kely ndray zao ambaraisiko kely makasikasika an'izay aloha ny teny herinanjy atao hoe banderole tsara tareny endrzareo milamina dia mirindra ka atao ahoana kosa moa herinanja zareo eo amin'ny fitondrana dikan'izany le zareo manambola be ny nay ary ange angamba tsy izay telo mianadarery fa reo mpitolona mpanaradianay na ny anay range amin'izao fotoana zao rehefa raikitra fisambora misy fotoana eny zahay reo miafiny fa mbola cotisation an'ny olo-patatra eto tanàna sy ny any ivelany ange no iainanay na ny olona mampiatrano anay na ny sakafo hoaninay dia amin'ny fomba hoana moa nitenenan'ny arinanja androany hoe ny anay ve zany boritra kely tsisy dikany dia atao ohatran'izao dia ny sasany tonga dia banderole tsara tare tonga dia amin'le labasy le tonga dia lafo vidy reny ka angamba iveriko hoe aleo any ao ambony no mahita makasika style be mihitsy le soratra manarak'izay colonel Tojo teo Atsiadana ny teny tamin'ireo tanora Jean Z société civile reo hoe ianareo tsy nahazo alalana ianareo mpanao gazety vavolombelona nanatry maso nangataky alalana izahay tao amin'ny be ny tanàna tany amin'ny préfet tamin'ny 19 septembre inona setrany fisamborana fampijaliana tsy ho tantaraiky moa zany nahazo anafa secret ny instruction amin'ny manaraka le izy no teneniko
zavatra efatra ihany no teneniko atao am brigade criminel atao anosy sy tao am parquet fantatrareo zany satria misy fitorinany apetraka efa nomena ainareo any anatin'iny le izy de vakina fa raha miteninareo fandarantsika manaraka inona le izy de ho teneniko eto amin'ny anarany mangarary fisamborana ny nahazo anay ireo nangataka lalana izahay no lavina rehefa tsy tafapetraka le izy 19 21 le izy ny napetraka no lavina fahatelo nangataka lalana izahay farany teo napetraka tao amin'ny fampahafantarana tao ambe ny tanàna CEA fangatahana lalana tany amin'ny préfet tany amin'ny préfet Antananarivo fangatahana lalana tany amin'ny préfet Antananarivo inona valiten'ny préfecture de hoe tsy maefa amin'ny lalana izahay na tsy angady tsy matapakatra iny zany Andriamatoa Angelora Velonarivo antsy tsy maroabila hoe zany préfecture Antananarivo fa maninona ny mialandraikitra ohatran'izany hoe tsy maefa nyity fangatahana ity izahay ary fanabarabarana olona fandrebirebena olona nandefasana anay rehefa niantso any lilira farara izy hoe any amin'ny primature nareo mangataka lana Andriamatoa préfet ny gouvernement efa rava ny omalina io hoaiza zany zay ao anatin'izay lafiny telo zay io ianao Hernanja io ianao Michel io mpijery atsika mangataka lalana izay tsy omena mangataka lalana sika tsy mangataka lalana sika darofana de hoaiza ihany zany maninona volomboasary androany tsy haiko nanazo lalana na tsy nahazo tsy sakatsakanana ka ilana tsiny izay tsy mitarika korotana fa rehefa tsy zakara nga de andao trongisina any am'izay andao riatana any am'izay efa tsy pacifique atsony am'izay zany fa tonga ity tsisy resaka pacifique atsony ary ny atsonay an'ireo collectif de candidat na mpitolona rehetra tamin'ny hetsika fotsy mba tongava am'izay rangafa aloha tsy souffleur atsony no entina efa nisy tazana ihany tonga de sarombolany ny entina sifflet tonga de JBL tonga de miaraka amin'ny bapampa sy ny tariny tonga de miaraka amin'ny amponga ohatra hoe bidon jaune sy ny tariny fa tsisy resaka pacifique atsony satria devoly ny adversaire manoloana atsika fa zao kosa nefa ny angatahanay de tokana ihany ny fametrapealany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no ampitsahatra ny fandratrana sy ny famonon'olona eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara ny fametrapealany toizako ihany eto zany de tsy fifonana no ratsana efa niandry fifonana tao anatin'ny fitotoana fa fiainona makany amin'ny mahasoa mba niaino anay ve te fitonana-pajaka ty tao anatin'ny fitotoana fa zay miteny de migadra zay mba maneho hevitra de roasina amin'ny asany na ianao tonga de tratrany convocation manarak'izay ny teninareo teo hoe directoire militaire eto zany de mitodika miaramila police zandary ny tenako taratasy anankiray ange no nateriny Andriamatoa Samy Grégoire Floan CSS Barson Rakotomanga secrétaire général randrana syndicaly rehefa nisy ny olana teto amin'ny tany sy ny firenena hoe ny tandroka ary ny vozona miaro ny vahoaka sy ny fananany de nitafika malagasy no nandefasana taratasy hoe raiso ny andraikitra reo inona setriny nareo de manao itoy ny fiandrianam-pirenena heritonareo antranomaizina sazy miantona zany ne setriny Michel zany ne setriny Hernanja de hoy manao hoe taratasy anankiray ve aterina olona anankiroa de manao itoyna fiandrianam-pirenena de hoy za hoe ary mba mora tohina koa zany fiandrianam-pirenena zany saona Lilis Clémence ay hoe fiandrianam-pirenena mora tohina taratasy anankiray naterina tany de hoe sazy miantona antranomaizina mandrisy ny heritona fa zao Samy Grégoire nangina fa Barsona Rakotomanga tsy voatapinareo vavy zany iny fantatro iny akoatran'izay Eli Arabe vahiny lazaina fa mamatsy basy ny mpanao fihetsiketsiana lazaina fa mpamatsy vola ny mpandroba tsy haiko inona tany Bastulaire ta Eli Arabe vahiny ve de mampita an'izany de inona ny setriny gadra heritona sazy miantona atranomaizana zany ange ny tenenanandroany ny Hernanja sy Michel tsy raro ntsony ny eto fa mora tohina le fiandrianam-pirenena olona telo ve zay telo mianada mitarika bidon ny fanesona ny fandatsana ny fafambaraka ataon'ny olona taminay hoe reto de efa lany enatra de tsisy atao tarika bidon adala mitarika jiorona koa de zay telo mianada ve de lazaina fa de hoe ianareo mihitsy manitsaka zone rouge fantatrareo zone rouge ny teny miarandolona ary io fandresenamenamena mihitsy ka tsy azo ale tsony eo lasa tsy trottoir itsony de nasina zone rouge de nitapahana hatraminy hoe passage pour piéton eto zany de tiako tenenina hoe
mba tsisy ilana anazy koa raha nga le commune Tananarivo renivohitra fehmpitan'ny olona de manaiky ny commune Tananarivo renivohitra raha matoa iary lala raha manatsoa fehmpitan'ny olona de miteny sy anao hoe tsy azo alentsony eto mba raisy koa ndraiky tao raha matoa be ny tanàna impiry zay fa ndresaka tamina izy tsy milamina ao anatin'io commune io resantsika mitoka zay toizako iany aloha de mbola tiamiko le micro to am'le directeur militaire anteny teo a manaraka zay raha ny gouvernement tsy tafatsangana hatram'izao amafisinay fanambarana nataonay tamin'ny Facebook omaly ianareo rehetra zay midikiditra ao anatin'ny gouvernement io zay mety hoe traka-toerana ao anatin'ny gouvernement io tondroko oatra mihitsy tsy fanao olona manondro fa lasa ohatra hoe tsy manaja fa tena tondroko mihitsy oatra colonel Patrick ko nangina oatra tsy hoe inona anazy azy ianareo zay miditra ao anatin'ny gouvernement io a mpamadika tanindrazana mpamitaka vaoaka malagasy ho tsarain'ny tantara ianareo midiro de hitanay zavatra efa tomobile efa tsy mandeha de mbola atosika any efa le pneu aloha fa milasa mikohaka be foana miala tsy mihitsy amianara vaoaka malagasy fa mikohaka arinanjy tia ngamba faraso de lava loatra e eto zany zay a de hoe somary tsy ombonako hevitra am'le lira faralahy kosa aloha ty lilia indrosa intelo zay nyteny teto hoe efa akaiky ny fandresena tsia raha reto de voly saina sy de voly fanahy reto mbola ho lavitra ny fandresena ary mbola mitetiky ny amony reto fa mbola tsy mbola akaiky ny fandresena atraizany fasahina andraso aloha vetivety atraizany fasahina misy fitenenana ty zany elako tsiny tsy hoe mapika bary fa le misy fitenenana hoe 7 andro anazy a fa ray andro an'Andriamanitra zay mangina volameny zay masoa ataon'Andriamanitra aza mitsara tsy ho tsarainy de ty anankiray ty tena toko misy farany zavatra rehetra io zany tsy akalemena tsy pasifika oatra zany tsony io ary Andriamanitra tsy andriny hafa andrinay ihany eto a zany de tena toeriko mihitsy indray le fomba fitenenana malagasy amin'ny mampikabariny tenako de hoe misy farany zavatra rehetra tsy misy farany zany tompoko ny zavatra rehetra raha ty fitondrany ty de tsy misy farany zavatra rehetra fa itsika ny mamarana azy ka ianao zay matoritory ianao zay manao Facebook de salon sy tsy fantatra io a andora ngatsika itolona am'izay fa efa tsy izy tsony ty tsy mbola akaiky zany ny fandresena ary tsy misy farany zavatra rehetra fa itsika ny mamarana azy rasolomba toizako kely le izy le maso somary mpandrefesana n'lay fakekezana sy fahalavitry ny fandresena ny tsy mitovy ny anay sy baba tanjona mitovy satria petraka le vera de misy rano de zany anapa-kevitra ifantoka ao am'lay tapany efa feno baba zany a de manisikitrika ny amin'ny hoe mila fenona le tapany vida ahatongavantsika any amin'ny fandresena zay fotsiny tiako lazaina fa sao de ho alefa ndray hoe de niadevitra de tsy mitovy fa niady tazomiko oatrany optimista efa akaiky ny fandresena ny tany saiko teo daholo ny syndika sy ny rafitra rehetra efa manohana antsika enao io zany no mameno an'ilay tapany mbola tsy feno mampitabataba ny baba teo a de azotsika le fandresena fa io koa tsy afaka miemitra tsony ny ana de tena mazava eto ny toromarika sy ny faresen-dahatra hoe tsy mijanona intsony ny tolona na endrika inona hitohizany aza refesina am'izay ny anarabesiny sisa fa io tsy mijanona io raha tsy tonga mitanjona hoe mametra-pialana vetivety fotsiny a le teny Clémenceau teo mba tiako anampiana kely azafady fotrany lava resaka be le resaka hoe ambojateny le resaka hoe ambojatovo a efa nyteneny Clémenceau teo moa zany ny araka ny lalàna araka ny lalàna de mila délibération tokoa fanapahana zany eo anivonay mpanolontsaina tanàna commune Tananarivo renivohitra manafoana le délibération tamin'izany fotoana zany satria délibération ny commune no nanome lalana hoe kianja démocratia ambojatovo zay zany le izy raha ara-dalàna lalàna ny resaka ary Andriamatoa filoha lefitry ny mpanolontsaina ny tanàna nge ka efa nitabataba an'io foana ngamba farafakely nefatra zay tamin'ity herinandro ty hoe nareo zao mpanolontsaina ny tanàna teo aloha mafantatra tsara n'zany délibération za moa zany zao vao mpanolontsaina ny tanàna ay tokoa tena nisy an'izay fa za raha nga tsy te hiala am'le ara-drariny a iarinanja Michel efa nyteneniko tany am-boalohany de mbola tsy haiko hoe tianareo fafana ve le teniko hoe nisy mpanao gazety anie lasa misy mpanao gazety a lasa minisitra de lo olona izy akehitriny izy ange no nyteny hoe raha misy kosa aneo hevitra eo mikanja démocratie eo ambojatovo a makasika an'ity olana jiro sy rano ty a de izy anisan'ny aina mafy ary anisy lo tonga eo ambojatovo e ka aza fafanareo iarinanja aza fafanareo Michel ny teniny Ramatoa iny fa rehefa vity ty fandara ty de mba alefa sora nga le teniny a fa izy no nyteny hoe izy de anisan'ny grevy mihitsy any ambojatovo il nous a menti efa tsy rariny tsony ny sokafy ambojatovo sy fampanantenana réaliste de zay ny tenenina hoe ny anay akory androany mantsy a mba niaino ny vivà zany androany manohana le tsika eny
eny amin'ny coliseum de nendry zareo reo fa sotasota filambaniny ary misy olombavim-boaka anakara ny teny hoe andao tsika raha omeny atsika coliseum omeny atsika somandrak'izay de ndao tsika hoany tsia rehefa ambojatovy de ambojatovy nalazaina filambanina sotasota amin'ny lafiny ara-dalàna amin'ny lafiny ara-drariny izay zany tsy malala biby efa tsy sahona ny anay zay voalaza de voalaza ambojatovy ny kanja demokrasia ary farany mbola ambojatovy ranga sariny lohan'ny professora Zafy Albera raha tsy efa nisorona izy nolazaina fa rainy demokrasia aloha ranga zay eo ambojatovy sotasota ve zany filambaniny ve zany zay tsy malala fa tsy ambojatovy zay ngambany zay ngamba fa lava ihany zay navelako ny telo mihitsy nareo telo satria zay mazohy tena mifandaharana tsy zay moa manentana fotsiny mampanao gazety zany mba misy kitikity azy zao koa ny tena nampiakarana anareo teto satria isaky midiny eny akanjonareo ka hanomboka hiteny de mirefotra miboma mandatsa-dranomaso de eo de samy tsy tanaka izy Clémence teo izy baba teo fa mampisaotra betsaka anareo na mali ny afo satria zay alora nga ampiakarina fandarina zohiteny ry zareo de io ary fandarina zohite mba fahavaoka miaino anareo ihany ko eny ary mena afatra tsirairainareo de taperitsika aloha fandarana androany fa zay koa fa sepitra lacrymogène tiana ho tenenina hoe mbola be de be ny fotoana mbola hidinana makeny akanjy na hoan'ny androany maraina engane zay vitsy o fandarana zao tsy sanatria avy mivava hoe de eninareo indray hoe nosamborona indray na sanatria hoe de naratra indray o sanatria fa nidaroan'ny olona lakrisiny sisa fa dia ny antso de hoe manentana atsika rehetra efa be de be ny voalazanay tato anatin'ny fandaharana dia atsika rehetra no mitsakotsako azy araka amin'ny fiteny namana lidira faralahy atsipy ny teny any am-pony malala atsipy ny tady any atandroko ny omboka de mankasitraka anareo teto amin'ny Juimina mankasitraka Michel nandray anay te menada teto amin'ity plateau ity sotra tonga teto izy ie raisiko angamba ny fitenenana de omeko fanajana ny vehivavy lilira faralahy no manao ny teny farany sy fanaovam-beloma ankasitrahana ianareo mirahalahy ny solotena ny mpanao gazety rehetra sy ny vahoaka malagasy zay mijery atsika na eto toerana na any ivelany mitodika zany ny tena koa akoatra ny fisorana zay efa natao rehetra eto ngamba tsy ho tany saina itsony ianareo rehetra miaraka miombopo amin'ny fanarenana nyty Madagasikara nosy malalatsika ity mba hitoya ny tolona rehetra zay efa nandatsahan'ireo razambetsika ny rany atrany amin'ny tolona ny fitiavan-tanyrazana sy ny fialana amin'ny karazana fanjanahana rehetra ka dia miantso any koa ny ainao manjery rehetra angamba tsy ho tsi ny rizimirahalahy raha hoe afaka mandefa nyty fandaratsika tiany koa ny ainao manjery rehetra satria araka ny tenen'ny arinanja teo isaky ny teny zahay eny akanja de mipoka ny bomba de tsy maintsy mitsoka dia ny anankiray ialana tsiny ary fonana fa somary nisy taona niakatra ny feo niakatra ny fo satria tiana foana moa ny manamarika fa raha ny tokony izy de ny saina no miteny fa tsy ny fo de ialana tsiny ary fonana raha nisy an'izay feo niakatra izay ny farany angamba de hoe raha ny fijoroana tamin'ny fahamarinana ny ara-drariny sy ny hitsiny no nijoronay telo mianada ka rehefa nijoro moa zany izahay de reny nyvokany fanagadrana fisamborana ary mety afara amina fahafatesana mihitsy de ty angamba ny teniko farany hoe raha ny fijoroana tamin'ny fahamarinana no afaty de aleonay maty fa nijoro toy zay velona famitsipozimpozy de misaotra tompoko misaotra ny babana ny fitenenana farany misaotra manokana nareo mirahalahy na de eo aza ny fiazakazahantsika eny akanja rehetra eny ny aretina de nanokana an'izao fotoana zao ianareo ahafanay miteny satria zay le izy hoe rehefa ahoana moa mpifangatitsy mifamarafara de manjary be deaibe ny tebiteby fanahinany anatinareo de veriko fa nalampahany be deaibe tamin'izay mety ho fanahinareo ny fandarantsika tamin'ity ala ity tena misaotra ny malagasy rehetra manerantany satria veriko fa tena niaino sy nanaraka nyty hatramin'ny farany ianareo saingy nomenareo mianada fitenenana farany de mamelay ianareo hitodika manokana amin'ny kristianina rehetra eto Madagasikara sahako ny milaza fa ady amin'ny herin'ny maizina ny ady eto amin'ny firenena tsy misy aizina afaka aresy mazava ary amafisiko eto fa efa akaiky ny fandresena tsotra ny antony zay telo mianadata ao anatin'ny ady rehetra natrehanay
dia efa nanomboka nanao pratika mpiainana hafa mihitsy hoe tsy mivoaky ny trano raha tsy mivavaka ary mivavaka avy hatrany raha votavaverinao tokantrano rindreny azakazaka sy fanenjehana fanapohana bomba reny dia hoy aho hoe ny herin'ny fanahy masina no angatantsika fa tsy vita ny herin'ny tena zao andriamanitra ne tena mibaiko mihitsy ry kristianne maniraka izy ianao andreda androdana anjera anongotra zay rehetra tsy namboleny tanany ary avy eo izy dia mibaiko ny anorenanao sy ambolenao dia hoe aho hoe iandry aniza isika mibaiko any andriamanitra ao amin'ny baiboly eo ny amin'ny hoe mila mitsangana ianao miady rehefa mila harodana ny fanjakany farao hoe ny fanaovana politika tompoko dia tsy misy an'izany hoe tsisy idiran'ny kristianina amiko akandro sana tsy fandraisana ndraikitra ny ilazana hoe kristianina zay ka tsy miditra amin'izany tsia ataonao ahoana ny fijerin'ny loza hanjon'ny firenenao tsotra be le izy raha ny malagasy rehetra ny miararesy lahatra miverina amin'andriamanitra mametraka an'izao ady zao za amafisiko teneniko ary tazoa amin'ny teniko andro any fantatro ny andriamanitra inoko fa efa kaiky io fandresena io a mitoy ny tololahy ary vitan'andriamanitra ny manala ny herin'ny fahamaizina ny eto amin'ny firenena misaotra tompoko